Boana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Androantsika dia hanomboka ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao ary ho voninahitry ilay Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ao anatintsika tsara ry avy. Manasa anao hitsangana raha sitraka ao dia antsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Halleloia. Vavaka tsika ary. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Amin'izao fotoana izay omenao anay izao Andriamanitra. Ny amin'ny fitariana, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay tsara ray avy indray. Misaotra Jesosy satria fantatray fa tena tianay ianao. Tsapanay renay mihitsy isan'andro hoe misy fitiavana, mitarika anay, manamboatra anay, manitsy anay, mampianatra anay. Misaotra Andriamanitra fa tsy navelanao izay voatony ny vavanay foana ny zavatra mitrangy amin'ny fiainanay. Fa ataonao izay mifanitsy amin'ny ao am-ponao Andriamanitra mba hahafahanay mitodika makany amin'ilay mandrakizay efa voahomanao anay tsara ray avy. Eto Jesosy raha hanomboka an'izao fotoana izao izahay dia aoka ianao ilay fanombohana ny zavatra rehetra no hanomboka an'izany. Aoka ianao niazona ny fony tsara ray avy ho tafatoetra tsara ao aminao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny fijerinay sy ny fisainanay Andriamanitra hitodika makany aminao irery ihany. Satria ny antony fotoana ity sy ny antom-pisiana mihitsy Jesosy dia tsy izahay tsara ray avy fa ianao Andriamanitra. Ilay nafoy ny ainao anay, ilay nanafaka anay, ilay nanamboatra ny famonjena, ny planifiany famonjena ho anay tsara ray avy. Misaotra Jesosy, tsapanay fa tao anatin'ny herinandro dia hitanay fa nisy tanana ny azony izahay. Nisy teny navelanao tonga teny ambava mpanompo maro samihafa mba hahafahanao mampatsiaro anay ny lalana tokony andehananay tsara ray avy. Misaotra Jesosy fa tsy navelanao andeha vita fotsiny amin'izao izahay fa nakompagnienao tamin'ny alalan'ny teninao, novatsianao teny foana isan'andro. Misaotra Jesosy fa nampisehonao anay, nataonao hitanay isan'andro izany hoe fahalebiazan'ny famindram-ponao izany Andriamanitra. Fa na dia tsy manana ny teny mifanintsy amin'izay efa voninao anatin'ny fonao ary izahay dia io foana ianao maneho fitiavana amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ny amin'ny famindram-po Andriamanitra satria izahay isan'andro ny marina indrindra aminay dia manota mihoatra noho ny 400 isa. Fa nefa ao anatin'izany Andriamanitra dia mbola lehibe foana ny famindram-ponao. Jesosy mila mianatra anao foana izahay isan'andro mba ho olona mahay mamindra fo satria natsapa fa namindrana fo. Aoka ity fotoana ity Andriamanitra ho fotoana indray fananganana izay efa rava rehetra teo amin'ny fiainanay. Famelomana ny fanantenana mety tototry ny tenin'ny olona. Aoka ho fotoana anankiray Andriamanitra hisehony ny voninahitry ny anaranao. Tsy hoe izahay no hita fa miovana mety ny fiainanay Andriamanitra, tsy izay ny tena tombony. Fa ny tena tombony dia izao hoe ny fiainanay afaka nomezana voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Jesosy ndreto izay Andriamanitra. Ndreto izay Jesosy manoloana anao indray amin'izao fotoana izao. Tia hanolotra mihoatra indray izay Jesosy androany. Tia hanolotra mihoatra izay amin'ny fankatoavana izay nataonay maly. Aoka Jesosy Kristy ho fo voafora ny fona tsara ray avy mivoaka ato amin'ity efitrano ity Andriamanitra. Ho fo voahova ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Aoka ho hitany amin'ny vavanay Andriamanitra fa ianao ny lehibe ao anatin'ny fiainanay. Aoka ny fonay Andriamanitra ho voavoatra isan'andro. Tsy andro fotoana manokana, tsy andro ariana amin'ny fiankofana, tsy andro ariana ny témoignage, na ny partage, na ny toroteny izahay Andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izay hivavahanay izao Andriamanitra dia aoka ho afaka ny fonay hanolotra ny tsara indrindra ho anao. Amin'ny anaranao Jesosy. Tao sandratsika misaorana amin'izao fotoana izao. Asaiko ianao hivavaka raha mety aminao, asaiko ianao hisaotra an'Andriamanitra. Ny amin'ny fahaiza-mitondra, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fahalebiazana. Halleloia. Ianao miamboninahitra Andriamanitra. Ianao nankalazaina Jesosy. Fa tsy miovy ianao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy an Jesosy. Halleloia. Amaka salamo tsika amin'ny salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia raha tsika rehetra mamaky raha sitraka reo
ampifaliana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny fahalehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàn'ny saintsain'andro manala. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoana. Ny raviny kotsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fa eliny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ahajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatry Jehovah ny lalany marina, fa lalany ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezany. Amen. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahavalo izay mikasa motika antsika tsiraray avy. Ilay fanaratsy izay manana programa mifanohatra amin'izay ampon'Andriamanitra ao antsika, dia tsy hakasika ny lamba antsika akory izany, satria ny fiarovan'Andriamanitra efa mialoha antsika tsiraray avy. Ny fahatanteran'izany teny izany dia raisitsika amin'ny fisaorana. Amen. Tsy aorian'ny fahitantsika fa efa tanteraka izy vao afaka misaotra tsika. Fety am-panombohana dia afaka misaotra zasy ianao. Alleluia. Na mbola tsy hitany masontsika ary dia andao asandratsika ny saotra. Atsangano ny tanao ndao tsika saotra n'Andriamanitra androany. Afaka miteny fotsiny tsika Jesosy androany dia saotranao Andriamanitra. Ny fitiavana, ny famindrampo, ny fahatsaranao Andriamanitra. Alleluia. Saotra no atolotro anao, no retombon'andro mena ifandraisako aminao. Dera ary laza ihany koa ho anao rilay tsy toy. Tsy haiko ny tsy laza ny eo am-po. Tsy haiko ny tsy laza ny ampo. Etaeta sy rafany ratrizay ka ialety. Deny hoe hoanirana mandrakizay ianao ilay iray izay tsy mba mandao. Ianao ilay iray tsy mba mandao, asandratro avy anaranao, na mety ho rehetra zakao. Voky omenanao, sasaiaina lety, ianao no hitantanao. Saotra matolotro anao Jesosy. Alleluia. Saotra matolotro anao, retombon'andro menao, fandraisako aminao. Vera ary laza ihany koa ho anao ilay tsy toy. Anao ilay tsy toy. Tsy haiko ny tsy laza ny ao am-po. Tsy haiko ny tsy laza ny ao am-po. Etaeta sy rafany ratrizay ka ialety. Deny hoe hoaniranao toko, mandrakizay duri. Mandrakizay duri eny anao ianao. Ianao ilay tsy mba mandao,
Atolory an Jesosy le nandrasana efa natramin'izay jaona toko 17 dia milaza vavaka nataon'i Jesosy mba ho iray ihany izy rehetra fa mialoha amin'ny firaisantsika saina amin'ny olona dia andrasan'Andriamanitra amin'ny firaisanao fo amin'Andriamanitra. Atolory ny tenanao androany ho an Jesosy. Teneny mihitsy Tompo anao aho androany ianao ilay izay tsy mba mandao aho. Betsaka ny olona afaka miteny fa hoe foana izy amin'ny fotoana rehetra. Fianao ilay iray tsy mba nandao ahy asandratroavo ny anaranao ray ny amiko rehetra anjakao fa foky omenanao. Da tsika teka mafy an Jesosy. Alleluia, alleluia. Masina ianao, masina ianao, masina ianao. Aoka ny teny manakoako ao anatin'ny foko Andriamanitra eo anatrehany zavatra izay atrehako dia teny fotsiny eo miteny hoe masina ianao Andriamanitra. Tsy ny fikoropahana na ny fiezahana manenjika ny zavatra rehetra fa maiky izay amoritra ny lohalika Andriamanitra dia teny hoe masina ianao. Maiky izay Andriamanitra nitodika makany aminao ry hiteny fahatsaranao. Tsy avelana ny vavanay hiteny zavatra momba ny tany Andriamanitra fa ampirosianay mihitsy ny fonay Andriamanitra ilaza aminao mandrakariva hoe masina ianao la tsy miova mandrakizay la tompon'ny fiainanay, tompon'ny fonay, voninahitra aminao Andriamanitra. Alleluia. Masinianao ianao Tompo tsisto anao masinianao ianao terawanao Jesosy. Ndao tsika rehetra raky teny masina ianao eny anao ianao sisto anao masina ianao eny anao terawanao Vertsika ny masina ianao asandraton'ny tananao
Jesosy. Lideranao mandrakizay aho. Lideranao mandrakizay aho. Lalina ity. Eo ankianjy izay. Eo ankianjy izay akakiana. Jesosy eo amin'ny toerana izay misy ianao dia lasa toerana famelana Andriamanitra sy toerana fananganana. Teo ankianjan'ny tempolo mety toerana anankiray fanamelohany maro ny mpijangajanga, fa teo ankianja Andriamanitra no toerana nanafahanao ny mpijangajanga anankiray izay nitenenanao hoe mandehana fa zao koa tsy manameloka anao. Eo amin'ilay toerana Andriamanitra sy isiny fiadanana, eo ny toerana tena tiana isanay Andriamanitra, teny eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva. Jesosy eo ny rivotra mety mitsoka, ny zavatra rehetra mety mitranga, fa koa voatahiry eo aminao izay Andriamanitra. Tany mafy izay Jesosy, ampianaro izay Jesosy, toetra aminao mandrakariva. Aoka ny fiainam-bavaka ny fiainanay Andriamanitra fa tsy fiainana fimonomonomana. Aoka ny fiainanay Andriamanitra ho fiainana fanonona fahalehibiazanao isan'andro isan'andro. Tsy fiainam-pitarainana Jesosy, fa fiainana fanambarana ny voninahitry ny aranao Andriamanitra. Satria ny teny Jesosy dia tsy ampy ilazana ny voninahitry ny aranao. Ny fotoana Andriamanitra dia mbola tsy ampy koa ny fotoana Jesosy Kristy anambarana ny voninahitry ny aranao. Tsy olona ninay amin'ny zavatra hafa Andriamanitra ny fotoananay, fa ho atokanay makany aminao Andriamanitra. Satria anao no antonay fiainanay. Halleluja. Nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany, mankany an-danitrany nao fisetra, tsy maintsy lalovako. Tsy asakana tsy hoany, tsy asakana. Nasarotra aza, nasarotra aza ny lalana mankany an-danitrany, nao fisetrany, tsy maintsy lalovana. Tsy asakana tsy hoany zany Jesosy, tsy asakana. Fisao androso foana, fisao androso foana, dinona manulo, tumpo tsy emotrao, manaraka anao, manomafy ao tumpo, tehirizoa, mandraky izany.
wana mireria Tompo ao anatiny ady ao anatiny zavatra rehetra zay mety atrehinay isan'andro aoka tsy ho adinonay le teninao dia milaza hoe tiako amin'ny fitiavana mandrakizay Alleluia Alleluia tafajoro izahay Andriamanitra mandrakizay azoniny tanako raisony fiainako wanao irery ao Jesosy Alleluia ankiniko aminao Alleluia ankininay aminao Jesosy ny mombanay rehetra misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana tsy mety ritra zay menao anay fitiavana tsy mety kivy misaotra fa isan'andro zay Andriamanitra dia manana antony akofana foana tsy hoe lany tamin'ny herinandro ny antom-piakofana Andriamanitra fa isan'andro zay dia mahita ny fahatsaranao maneranay ankohako anatrihanao zany Jesosy maneranay amin'ny fitiavana tsy teren'ny olona zahay fa vokatry ny fitiavanao anay Andriamanitra dia torotoro ny fonay Andriamanitra ninninona anjo Andriamanitra na sarotra na mora na mety na ohatrany tsy mety ny fijery maso azy dia izay Jesosy tsy mijery situation fa mijery anao Andriamanitra satria ny tenao dia milaza fa fimpanjinana ianao Jesosy manova zavatra fa tsy ny fijerenay ny zavatra misy tsy hoe rehefa vandravandrana diniana ela ny situation sy ny problème dia miova fa fifatohanay aminao Andriamanitra miaraka amin'ny fanekenao am-po ny teny rehetra izay alatsaky ny vavanao Andriamanitra dia miova ny ao am-ponay Andriamanitra Jesosy io nasarotra ny lalana le tsy asakana itsy andeha naenjika nalatsa Yesoko tsy mampaninona navesatra ny efanentikio toky foana no nasesy za matoky anao hatramin'ny farany Jesosy tsy miova mihitsy ny foko Jesosy tsy taitra fireo zay ratsy sy nampivadipo tsinitsiny zao ankintsika amin'ny Jesosy momba antsika rehetra miaraka hira zantsika rehetra dia teny anao hoe Tompo ankiniko aminao ny fiainako sy zay rehetra mikasitra aokianao hoitantanay tsy anao ninninanjo ninonina nausarotra dia matoky anao za nasatra ny lalanany Alleluia nasarotra ny lalanany tsy asakanay naenjika nalatsa Yesoko tsy mampaninona Alleluia navesatra ny efanentikio zay Jesosy misafidy ny atoky anao foana toky foana toky atsary ninonninanjo tsy taitra ao fireo zay ratsy lo sy mampivadipo
niovany fiainako tompo tao aminao tsy nandeha ninaoranandray anao tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao natotsy tao aminao manana tompo fa manananao niovany fiainako niovany fisainako tao aminao tsy nandeha ninaoranandray anao tsy ho toy izao masina ianao ataontsika mafy zany masina Alleluia la renzi tua meu azul bunata doar Alleluia Amen. Amen. Assim vai ele uma fé Jesus. Alléluia. Mazotoerana tompoko. Andao hivavakantsika amin'ity fotoana ity. Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanay mifantoka mibanjana mijery anao androany. Zay ny antony hahatongavanay eto. Te ahitanao zay ao anatin'izao fotoana izao. Ary te hiombona sy hifandray aminao indray Andriamanitra androany. Ianao miantso amin'ity fivoriana masina ity androany. Ary ianao rehefa miantso ho amina fivoriana iray dia tsy tonga hijerijery ianao fa tonga anefa ny rin'ny fony izay rehetra matahotra azy. Androany dia tanteraka eto amin'ity fotoana ity izany androany. Manambara ny sitraponao aminay indray Andriamanitra androany. Fa voninkiana anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
salamo faraka amin'ny roapolo amin'ny zato dia ny andininy voalohany dia izao ny ambaran'ny mpanao salamo manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjena aho dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ho ny mpanao salamo hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena aho. Androany tena mba tiako ifampizarantsika izany teny izany androany. Androany dao tsy ifantoka amin'innin'ny zasenao fa ifantoka amin'Andriamanitra fotsiny androany. Avy aiza ny famonjena aho ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny famonjena aho dia avy amin'ny Jehovah. Androany misy fomba fijery anankiray tian'Andriamanitra mba ho tonga ao anatiko sy ao anatinao. Ny antso an'i Jeremia Andriamanitra indray mandeha. Jeremia toko voalohany dia ny andininy faraka ambin'ny folo dia rehefa ny antso an'i Jeremia Andriamanitra dia ozy izy manjeny Jeremia hoe Jeremia, inona ny hitanao? Dia ozy izy Jeremia hoe ratsakazo mahatsiaro ny hitako ozy izy. Dia nitovy le vision dia ozy izy Andriamanitra hoe marina ny filazanao fa mahatsiaro aho tanteraka ny teniko. Amen. Izany hoe tonga dia nitovy le vision an'izy sy Andriamanitra. Izany Andriamanitra tsy miditra an-tsehatra manao ninninona raha vao tsy hitanao izay hitany. Ka ninninona andrasanao amin'Andriamanitra androany, ataovy hitanao le hitan'Andriamanitra androany dia mifankahita amin'ilay programa efa nomanin'Andriamanitra ianao. Amen. Raha vao tsy hitantsika le izy dia lasa mikizitintsika amin'Andriamanitra efa maninona raha tsy nitranga le zavatra nandrasako, dia lasa sorena ianao mivoaka eto androany. Nefa Andriamanitra zao zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra, hitanao izay hitany. Dia hozy izy ianao hoe ahoana ny fomba hitako izay hitan'Andriamanitra? Mifatoa tsara amin'Andriamanitra androany. Fa zao izay matoka le hoe Andriamanitra tsy miantsoantso olona amina fotoana anankiray izany dia tsy hanao ninninona izy. Fa misy programa zao androany tian'Andriamanitra hoe faina. Amen. Raha mahatsiaro ianao dia nisy fotoana mpanompon'Andriamanitra zao ny teny Jesosy hoe hanao sapitra vaovao Andriamanitra. Amen. Dia tsy haiko ohatrany ahoana zao fenotany tananao anatinao hoe ohatrany ahoana ry zany sapitra vaovao zany. Sa zao hiteny aminao androany, raha sapitra vaovao le nitenen'Andriamanitra dia ao anatin'iny raha ohatra hoe grand 1 sapitra 1 dia ao anatin'iny misy point maromaro ao. Dia misy point maromaro zao androany omen'Andriamanitra. Dia ianao zao miandrandra androany inona ny zavatra direktiva vaovao indray hitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiarahana aminy. Misy tantara anankiray izay mpanjaka faharoa toko fahadimy. Mpanjaka faharoa toko fahadimy dia ny andininy fahaenina. Dia vakiko ilay tantara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe ary raha tonga ty aminao ity taratasy ity dia ho fantatrao fa efa nampandehan'ny namana mpanompoko akaty aminao aho. Kositrano amin'ny abokany izy. Ary noho nefa novakin'ny mpanjakan'ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe Andriamanitra vahao ka ahafatina havelona no andrahan'ilay iny aty amiko mba hasitrany n'olona amin'ny abokany. Ko masiny ianareo fantaritra izao fa mila ady amiko mihitsy izy. Amen. Hatreo iantsika. Hitanao le problème namana no resaka eto. Dia haitsika le tantara hoe commande-ny miaramila syrianina. Nefa ny problème ny boka. Ary natonga azy ho tonga amin'ity dingana ity dia zao nisy mpanampy tao an-trano dia jiosy io mpanampy io. Dia io no niteny taminy hoe any aminay any amin'ny Israely misy mpaminany afaka manasitrana. Dia rehefa nandrehan'izay ity namany ity dia nakany amin'ny mpanjakan'ny Syria izy dia niteny hoe za ndeha ho any amin'ny Israely fa mba hampitondray taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely. Dia nomeny le mpanjaka taratasy izy dia zao no nataony tao izy hoe rehefa voarainao ty taratasy ity dia ho fantatrao fa zany naniraka ny namana mpanompoka akaty aminao sitrano amin'ny abokany izy. Le réaction an'le mpanjaka normal be. Fa ahoana moa no dia hanasitranako an'ity olona ity avy ny abokana ozy izy. Satria tamin'izany vanim-potoana tsisy zany, tsy possible zany hoe olona boka dia ho sitrany zany. Dia ozy izy hoe
tsy possible zany fa mila ady io mpanjaka io. Problème dia zao, zay mihitsy le hoe rehefa tsy hitanao ny hitan'Andriamanitra, rehefa tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra fijerinao, dia mikisitina fotsiny ianao hoe tena mila ady zany. Dia eo ianao rehefa tonga tsy hitanao hoe ty le lalana tian'Andriamanitra hitondrana, dia zay no tonga lasa mikisitina amin'Andriamanitra fotsiny. Dia tonga eto ianao voaka eto, vindavinda, mavesatra, tsy tahaka ny dirana noho ny voahany, satria tsy mahita le hitan'Andriamanitra. Dia zao problème teto, tsy fantatry le mpanjaka hoe manan-javatra ne izy. Ny olona ny ivelany mahafantatra hoe ao amin'ireo Israely ireo mivavaka, possible zavatra rehetra. Ohatr'izany le fijerin'olona nasy ianao. Amen. Ny olona zao mahitany hoe reny mandeha mivavaka latsinainy, talata, alarobia, zoma, sabotsy, misy zavatra ao. Dia rehefa tonga ny fotoana indraindray misy olona mitondra problème any aminao, dia inona no mitranga? Kisitiny ianao efa zanga pastera mahavita ty. Satria tsy takatrao le izy. Ozy izy tenin'ny Paoly apôstôly, Korintiana voalohany toko 2:12. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Zany ianao zany mila mahafantatra misy zavatra ao aminao ao. Amen. Misy zavatra ao aminao fa tsy fantatrao le izy. Dia tsy fantatra hoe misy valeur, misy zavatra tsara napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Zay mahatonga amin'ny Paoly apôstôly miteny mba tsisy hanome tsinana ozy izy ny amin'izao arena be zay angonina izao. Satria misy zavatra napetrak'Andriamanitra ao aminao, fa ianao mila mahatakatra hoe misy zavatra napetrak'Andriamanitra ato amiko. Avoay fotsiny le izy. Dia androany te hiteny aminao hoe ndao zasenao androany. Amen. Ndao hifantoka hijery an'Andriamanitra. Ndao ampitovy fijery amin'Andriamanitra androany. Aza manao tahaka le lehilahy anankiray teo am-bavadiny tsara endrika le malemy. Dia rehefa nahitany Petera sy Jaona izy, dia ozy izy Petera sy Jaona mijery anay. Dia inona voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 7:5 io. Satria nanantena azo zavatra izy. Ny fanantenana tao anatiny zavatra hafa no raisiny. Nefa Andriamanitra manana mihoatra noho ny zavatra nantenainy. Andao hijery an'Andriamanitra tsika androany fa tsy hijery tahaka ny fijeryn'le lehilahy teo am-bavadiny tsara endrika. Dia mitovy ny fijerintsika sy Andriamanitra. Manasanao hitsangana? Ndao hivavaka tsika amin'ity fotoana ity. Ndao sandratsika hoe Andriamanitra atomponay any aminao ny fijerinay. Tsy hijery zavatra hafa izay na hibanjina ninninina, fa hijery ianao androany. Ary ny fonay manontolo mihitsy sy ny fiandrandranay atotonay any aminao androany. Mino izay androany Andriamanitra fa araka nambarany teninao hoe ianao mahay manao mihoatra noho izay rehetra tena heritseretinay, izay rehetra tena andrandrainay ianao. Mahay manao mihoatra ianao. Ary ny fantatro dia izao, narovina ianao tonga amina fitoerana iray, mihoatra foana ny ataonao Andriamanitra. Ataovy le mihoatra ndray Jesosy androany. Ataovy ndray le mihoatra androany eo amin'ny fiainany tsirairay. Mba ho hitanay indray ny tananao miasa androany Andriamanitra. Ary hitana ianao le feno ny fahatsarana rehetra indray mameno amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia teka mafitsika indray mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika no fahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra hisotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Mahafantatra hoe fa fivoriana anankiray ananatsika antoka androany fa eto Andriamanitra. Izy misy no nyteny hoe misy olona telo mivory amin'ny anarako izy dia ho afovoany aho. Misy ilay tokany eto afovoantsika androany izy mendrika ao amin'ny fanehombon-nahitra sy fankalazana. Izy ny Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Endreny hafanany foko mangetaeta ny fanatrianao isan'andro. Ny ato anatiko nona ny fanatrianao, mangetaeta ny teninao, te hifankahita aminao indray. Ary fantatro eo amin'ny toerana anankiray, eo amin'ny toerana anankiray izay intsonay ny anaranao, dia eo no anantonanao sy tahinao anay. Zay mahalala fa ao anatin'ny tsirairay avy dia manana ny mariky ny fanatrianao tamin'ny fahatera-baovao.
fa hafa ihany koa ny fivondronan'ny mpino araka ny tenina hoe aza mahafo ny fiarahana mivavaka. Dia androany izay rehetra manatanteraka izany teny izany androany, misy endriky ny fanetrentena Andriamanitra takinao aminay, tsy ilay izahay mandohalika ao anefitra mitady ianao, fa izahay mandeha amin'ny toerana anankiray mivondrona mampiombona ny fonay ao anatrenao, satria tianao ny firaisany zanak'Andriamanitra mpo miara-mananatra sy manome voninahitra anao. Tanteraka eto izany androany ariva Jesosy. Aoka ny teny rehetra izay ho zaraina eto amin'ity takarivo ity, mba ho teny fiainana ary mangataka Andriamanitra ny anokafanao ny maso ny fananay, hifankahita tanteraka aminao indray mialala ny teninao. Meo fahendreny zay, meo fahalalana zay, meo fisokafana zay, meo anay ny fanampiny fanahy masina, ananay fahatakarana ny alalan'ny teny fahamarinana. Avy eny ambavanao tiana ho zaraina eto androany Andriamanitra. Haleluya, sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, ahitanao ao, ahitanao ao. Sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, ahitanao ao, ahitanao ao. Sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, ahitanao ao, ahitanao ao. Ahitanao sanatra. Ahitanao misandratra eo amin'ny seza fiandrianana, erinao no eriko miantso hoe masina masina masina. Sokafy maso ny foko, sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, ahitanao ao, te ahitanao. Sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, sokafiny maso ny foko, te ahitanao. Ahitanao misanatra Jesosy. Ahitanao misandratra eo amin'ny seza fiandrianana, erinao no eriko miantso hoe masina masina. Ahitanao misanatra, ahitanao misandratra eo amin'ny seza fiandrianana, erinao no eriko miantso hoe masina masina masina. Masina masina masina, masina masina masina, masina masina masina, te ahitanao ao. Masina masina masina, ianao Jesosy, ianao Jesosy, masina masina, te ahitanao ao. Zay rehetra ty ahitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny androany ao foafany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Sokafo ny maso ny fanahiko sy ny foko androany, mba tsy ho mpiaino mpanadino ny teninao fa ho mpiaino mpakatò. Za manokana Jesosy dia mijoro eto androany tsy tompony ty teny ty hafanirana hitondra azy. Noho izany satria ianao miteny velona ho sory Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny fahamarinan'ilay teny izay toriko ny fomba fiainako amin'ny atsipiriam-piainako rehetra.
tsy te mita ten'Andriamanitra fa te mba iona aminao koa amin'ny fotoanany anony trompetra fa tsy tahaka ny tohatrinao ahy eny ivelany tsy hoe mahalala ny marina ihany fa iaina amin'ny fahamarinana izay nomenao ihany koa ary miara-miompo izay rehetra hiteny amin'ny etaeta-po androany ka anao mafy hoe amen isa roa telo amen taontsika ity an-tanana mafy eo an'Andriamanitra halleluia mahazo toerana tompoko androany eo dia hizara amintsika ao anatin'ny fotoana foy zava-miafina ny amin'ny fahombiazan'i Jesosy amin'ny alalan'ny toe-po izay nananany ny toe-pon'i Jesosy no zaraiko amintsika androany Jesosy dia niteny an'ity teny ity izy Matthieu 5 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalahy ny fahavalonao fa za kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo nareo ve mieritreritra hoe lojika eo amin'ny fiainana maha olombelona nofo aman-drano mity fahavalo sy mivavaka ho an'izay manenjika tsy lojika sana misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampianarana antsika anairana antsika fa le endriky ny fitiavana takian'Andriamanitra ananana tsy avy amin'ny fihetsem-pontsika mahay mity tsy avy amin'ny fihetsem-pontsika mahay mity fa avy amin'ny toe-pon'Andriamanitra atao anatintsika tsy maintsy mity ny fitiavana zany tsy option hoe mahazo tianao dia mahazo tsy tianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy tia ianao satria ny Baiboly eto dia milaza ozy izy tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo matsiaro ny tenin' Jesosy ao anatin'io toe-pony io ao amin'ny bokin'ny Lioka ao amin'ny Lioka 7:10 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy aroa Jesosy tamin'ny mpianany tsy maintsy ho avy ny fahatafotoinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany aleo anantonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka tsy himpeny an-dranomasina izy toy izay atafotonana dia ny anankiray amin'ireo madinik'ireo azy mitandreminareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamela ny elony ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka dia mamela ny elony keny 5 aroa ny apôstôly tamin'ny tompo ampitombohy ny finoanay hitanareo ny famela-keloka dia toe-panahy ny olona mahay mamela heloka dia toe-panahy ny famela-keloka toe-po ny famela-keloka raha ny tokony ho izy ny tokony hiteny ny mpianatra hoe ampitombohy ny fitiavanay ahafahanay mamela fa eto ny mpianatra ny teny hoe ampitombohy ny finoanay fa maninona ny mpianatra nangataka amin'i Jesosy hoe ampitombohy ny finoana satria ny fatra ny fitiavana aiza ny mpianatra mamela dia voafetra nefa le famela-keloka takian'i Jesosy mihoatra noho izay anana ny mpianatra amin'ilay kapasité ahafahany mamela maha-olombelona azy atsangany an-tana izay mandray anahako dia ozy izy ny mpianatra ampitombohy ny finoanay fa maninona ny mpianatra no miteny hoe ampitombohy ny finoanay ny teny ny mpianatra hoe ampitombohy ny finoanay satria ny finoana dia fatokina ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita ndiky le fitiavana takian'i Jesosy amelana zavatra mbola tsy présent ao anatin'ny mpianatra mbola tsy ananany amin'ny fotoana hitenenan'i Jesosy hoe mamela impito ao anatin'ny ray andro
mihoatra ny dinga ny fitiavany, ny fitakian'Andriamanitra famelana tokony omeny ho an'ny rahalahiny izay manao zavatra tsy mety aminy, impito ao anatin'ny ray andro. Dia variana ianao mieritreritra hoe inona raha zany ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina. Teteny Jesosy rehefa manana ny fahafenon'Andriamanitra ao anatsika dia lasa manana fahatakarana sy fahalalana, lanja ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahaiza-manaon'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra. Satria io finono dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy afaka anana le fahafahana mamela ny fahavalonao ianao sy mitia ny fahavalonao, ary mamela ny rahalanao izay mihodina impito ao anatin'ny ray andro takiany Jesosy amindrana fo ianao, raha tsy manana azy ny zay fotoan'izay tsy ny fonao no anapa-kevitra hamela, fa amin'ny alalan'ny finoana ao an'Andriamanitra dia tsy hoe misafidy ny hamela ianao, fa tsy maintsy mamela ianao. Lasa style de vie le izy fa tsy option, tsy mahare tiaka ho an'Andriamanitra. Lasa fomba fianana le izy fa tsy hoe safidinao akory hoe mahazo tsy mamela heloka ianao. Fa maninona nga no mametraka Andriamanitra hoe finoana ozy izy no ilaina ao anaty famelan-keloka. Inona ny antony? Ahoana moa ny heverantsika an'izany? Olona manota impito ao anatin'ny ray andro ozy Jesosy dia mila avela. Raha dika dia hoe rehefa manota ndrepadia dia avelanao indroa amelanao anatin'ny ray andro zany. Nefa rana ny mifanenenina ny any mifanefa toy izany hoe manararoatra koa tony. Olona tonga andratra amin'ny foko fotsiny. Dia zao raha vao mbola mamela ianao fanenina ny ohatra ny mifanenina ny any, dia efa manomboka mipotra avy any raha ambopo. Dia miteny ohatr'izao raha ambopo any anatinao any hoe olona ianao ne sao dia heveriny fa faible ary ianao. Sao dia heveriny fa faible ianao raha mbola mela azy eo ihany. Dia petraka daholo amin'izay ny fahendren'ny tany rehetra mampirisika ianao mba hitezitra azy fa tsy hamela azy, sao tsy mahafantatra ny tokony ataony izy. Dia manao anakory Jesosy no miteny hoe mila mamely foana zany impito zany dia voalaza, fa tsy hoe indroa na intelo, fa impito dia impito. Dikany hoe impito dia isan'ny fahataterahana. Ary ny dikany hoe impito dia na miverimberina aza zany dia ao anatin'le fiverimberena mihitsy le sedra amantarana fa tafatoetra le fitiavana afaky nitsetra le olona manao fahadisoana ka hatonga anao hamela azy. Andriamanitra zany dia tia hitantsika iainao anaty fahadiovam-po 24 heures sur 24. Fahadiovam-po. Eto mpianatra tokony hiteny hoe tompo mba omeo fitiavana izay kanefa izy tsy niteny nangataka fitiavana fa nangataka finoana. Ohatrany hoe vavaka tsy mitombony zany le izy, le fanontaniana mipetraka aiza ny toeran'ny finoana ao anaty famelan-keloka. Ho an'izay rehetra mamela heloka dia tadidio, tsy vitanao mamela heloka amin'izao raha tsy manana an Jesosy ianao. Ny fananantsika an Jesosy, finoantsika an Jesosy no ahafahantsika manana nandraisantsika tamin'ny alalany famelan-keloka noho ny fahasoavany, no ahafahantsika mamela ny hafa ihany koa, tsy amin'ny alalany finiavantsika amin'ny maha-olombelona antsika eo amin'ny nofo, fa amin'ny alalany fananantsika antoka ny famonjena ao anatintsika mba ahafahantsika miaina am-pinoana ahatonga antsika amela ny hafa. Dikan'izay dia tsotra. Rehefa mitombo ny finoana dia mitombo ny tahany fatokitsika an'Andriamanitra. Maninona hoe rehefa mitombo ny finoana dia mitombo ny tahany fatokitsika an'Andriamanitra. Ny olona zany rehefa mitombo finoana dia matoky an'Andriamanitra izy. Ny hoe matoky an'Andriamanitra dia zao, eno tsara, feno fitsarana ao anatinao manoloana an'izay zavatra rehetra sy fanoerana hitany masinao ety ivelany. Satria ny zavatra azonao antoka, ny fiainanao tsy eny tanan'ny olona
na eny ampelantanana izay zavatra mitrangy hitany masonao fa manohatra anao feny ampelantanan'ilay Andriamanitra tokana izay nanaovanao fanekena fa nametranao an'izany fiainanao zany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Rehefa maro toeranao anatsika, rehefa maro toeranao anatsika, rehefa maro toeranao anatsika, ny fahatakarana feo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainatsika, na misy zavatra mifanohatra amin'ny zavatra hitatsika maso azy, dia mananantoka tsika fa tsy ho zavatra mitrangy io ny tompony teny farany eo amin'ny fiainatsika. Dikan'izay afaka nitrangana fanoherana na fanenjenana teny ratsy fa tsy aloto ny fonao satria ianao mahalala fa tamin'ny fotoana nanan-kinanao ny fiainanao teo ampelantanan'Andriamanitra dia tsy eny ampelantanan'ilay olona manohatra sy miteny ratsy sy manao tsinitsinanao ny fiainanao fa eny ampelantanan'ilay mpandahatra endry mitondra ny fiainanao hatramin'ny farany. Zany no mahatonga ny fandresendry Josefa ohatra. Fandresendry Josefa ny rahalany namaritra azy ho andevo. Tonga andevo tany Egypta izy. Tokony arary fo izy tamin'ireo mpiray-tam-po aminy. Fa ny zavatra nytenen'i Josefa, nareo misaina nisy ratsy hafa Andriamanitra ny hevitra an'izany oso. Tsy tonga taty amin'ny satria ny bénédiction sy ny programme ilan'Andriamanitra tsy ho ana ankohonana anankiray ohatra antsika menakavy fa ho ana firenena anankiroa. Noho izany miara-miasa soa. Alleluia. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Alleluia. Noho izany miara-miasa soa zavatra rehetra rehefa eo ampelantanan'Andriamanitra no nametrahana an'ilay fiainana. Misy antoka ho anao eny ampelantanan'Andriamanitra. Ka natoa mifanohitra amin'izay heveranao azy aza ny lalany hitondrany. Aza maloto fo amin'izay acteur na actrice ampiasainy devoly anankirotana amin'ny fomba fijerinao azy ny fiainanao. Fa rehefa eny an-tanan'Andriamanitra no avonao dia azo antoka fa tsy maintsy tonga any amin'ny destination finale ianao. Mety tsy hitanao zany androany, mety betsaka amin'ny manondro molotra anao, mety betsaka no miteny ratsy ianao, fa fanefena anakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra. Mamelay eloka satria ao amin'ny sekolon'ny finoana tsika mahita fa ny fiafarantsika dia tsara lavitra noho ny fanombohantsika. Tsy anjarantsika mamaritra ny lalana fa ny anjarantsika mametraka finoana fa ny fiafarantsika dia arak'izay lazainy Jesosy any. Tsara angatsy marety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Misy taontsika indraindray latsaka te hiady ho antsika aranofo. Ary ty tiako azavaina amintsika. Mba fantatrao ve fa mahatonga anao te hiady ho anao aranofo raha vao milatsaka eo amin'ny nofo le ady dia tsy ao Andriamanitra. Fa maninontsika ny te hiady ho antsika aranofo, te hanamary tenitsika, te hanehotsika hoe manana ny marina. Nefa tsika tsy natsoina hiady aranofo fa natontsika hiady ara-panahy. Tovy amainina moa. Raha vao ianao zany te hitondra an'ilay ady aranofo dia zao ny problème. Tao eden'Andriamanitra napiditra ny Adama rehefa avy ny volavolaina, le vovoka no volavolaina sy ny fofinaina dia tonga olombelona ivelany Edena. Dia nentin'Andriamanitra Adama ho ao Edena. Aninona ho Edena Adama? Hitandrina sy asa ny sa. Rehefa vitan'Andriamanitra Adama vao nitsofo ny rano izy sy Eva hitantana sy hiasa ny sa. Azontsika izay. Dia rehefa nanody Adama dia niala tao amin'ny Adama le autorité, niala tao amin'ny Adama le fanapahana sy le fanjakana. Dia lasa natolotra Adama ho an'ny devoly. Ny devoly tsy hainy no mitantana ny Edena satria tsy natao azy zany. Izy tsy nandalo famolavolana vao nitsofona rano, fa izy nandray izay tsy azy avy amin'ny fiodinany Adama dia tonga dia nitantana ny tany izay tsy hainy satria tsy natao azy fa natolotra azy vokatry ny fahaizany mamitaka. Dia izay mahatonga ny tany mikorotana satria mpanapaka dondrona no mitondra azy. Azonareo ve mipetraka ilay izy? Lasa tsy eo amin'ilay tian'Andriamanitra anapahana ny tany ny zavatra mitranga. Zany no mahatonga ny reny hoe lasa milahy, vavy samy vavy, roa lasa ray vavy, lahy roa sy vavy ray, mikorotana ny tany. Lasa divorce etsy, lasa korotana ao anatin'ny fiangonana misy fialonana, fankahalana,
lasa manapaka be eo amin'ny nofo daholy izay olona rehetra eo ambany fifehezana io système io. Fa tsy ohatr'izany tany aloha ny olombelona dia nanana ny fitiavan'Andriamanitra velona tao aminy. Tsisy fanafitohinana zany eo anatin'ny olona, tsisy fahatezerana zany eo anatin'ny olona, tsisy fialonana zany eo anatin'ny olona, tsisy faharatsiana zany eo anatin'ny olona, tsisy fankahalana ao anatin'ny olona. Fa natonga antsika tsy maintsy mianatra mamela, lasa ianarana ilay izy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe mampianara azy hitandrina izay nandidiko anareo. Lasa mianatra tsika amin'ity, satria ilay fitiavana ao anatsika tsy fitiavana normal, raha fitiavana eo amin'ny nofo ihany mitondrantsika amin'ny fiainantsika. Dia hoy Jesosy, didy vaovao no omeko anareo, mampianara azy hitandrina ny didy. Lasa mampianatra tsika ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny didy izay nomeny Jesosy atsika. Dia tsy in'izany fa ny didy mpitiavana. Ary anatin'ny didy mpitiavana, ny toe-po mahay mamela sy mity na ny fahavalontsika azy. Dia azonareo mipetraka ilay izy, rehefa mivaona amin'izay ilay izy, teo am-pelantanan'ilay ratsy zao tontolo izao, dia noentin'ny satana ny natiora amin'ny fahafatesana, nanakorontanany ny fiainan'ny olona, niova fahatsapana ny olona. Tamin'izy nitanjaka mbola nirakofa ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy nahalala menatra. Fa vao nanomboka niala ny voninahitr'Andriamanitra tsy nandrakotra ny olona intsony, dia nitady fitafo azo ny olona, ny sasatra ny olona nanjaitra ravina anakonan-kenatra. Dia eo ihany izy fa tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory. Fa zao tian'Andriamanitra ho tenena dia hoe tsy teo amin'ilay toerana tiako nahitana anao tao Edena ny toerana misy anao fa aiza ianao. Dia nidin'Andriamanitra sady tsy nentina Andriamanitra sady tsy nitarainana. Tsy niteny Adama hoe tena menatra izay fa tena miboridana. Fa mba meo akanjo izay tsy valim-bavaka Adama. Fa Andriamanitra no tonga dia nisasatra tamin'ny inisiativany manokana. Nandeha namono biby Andriamanitra. Niraisin'Andriamanitra ny odiny, nitafian'ny olombelona. Andriamanitra ny tiako ilazaina aminao, izy ny tompon'ny famelan-keloka voalohany hatrany amin'ny andron'ny Genesisy, naseho teo amin'ny Jesosy, ary mampianatra antsika izy taorian'ny fiodinantsika niala tamin'ny alalany raisantsika ny famonjeny ihany koa ny ahity sy hay amela heloka eo am-piandrasana ny fiverenany. Toetra anankiray tena tian'Andriamanitra ny toe-po mahay mamela. Misy fotoantsika tena mametra-panontaniana mihitsiny, mbola mela heloka ihany ve Andriamanitra? Tena zany tokoa ve sa efa tsy tokony ho zany tsony zao aloha fa mafy loatra manjo ahy? Nandraitsika tsy mino tsara ny asan'Andriamanitra sy ny fahendreny raha ohatra ka tsy mitoetra ao amin'ilay fatokiana ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitondrany. Ary rehefa fantatsika ny alehiben'ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavany atsika, dia nomboko maro toerana ao anatin'ny fotsika ilay toe-po vaovao. Dia tsy in'izany fa ny fitiavan'Andriamanitra mihetsika sy mampiasa antsika ato anaty, aiza antsika mamela ny olombelona rehetra. Rehefa mitombo ny fatokitsika an'Andriamanitra dia mahay mamela heloka ho azy sika. Ary ny fatokitsika an'Andriamanitra dia eo amin'ilay fatra ny fatokitsika maneho koa ny fatra ny finoantsika. Zay no mahatonga ny famelan-keloka mila fitonga faniriana ao anatinao, satria ny atao hoe finoana dia zao fatokiana ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia rehefa miteny Jesosy hoe tongava aminao arak'izay irinao, tongava aminao arak'izay inonao. Noho izany raha niteny ny mpianatra hoe ampitombo ny finoanay, tsy takatry ny fanirianay zany amely impita ao anatin'ny ray andro zany. Dia hoy sisy Andriamanitra, zavatra anankiray ny ilainao mba hahatonga an'ilay izy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao manomboka androany, raiso fahamarinana tsy maintsy iainanao no mamela. Manana faniriana hamela heloka. Raha tsy hetaheta ao anatinao zany dia tsy ho tonga fiainanao isan'andro. Raha tiantsika hitombo zany ny finoana dia mila tsika miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra, hoany ny tenin'Andriamanitra, avereno matetika dia ho hitanao fa ho isan'ny olona anankiray tena hiavaka ianao rehefa mandray bitsika avy amin'ny fanamasina, malala ny asa robidiny zany famelan-keloka zany sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izao, indrindra amin'izao ny faran'izao. Rehefa fantatra ao anaty Baiboly fa avy amin'ny toetra ratsy sy fahafatesana ny loharanon'ny fahakalana sy fialonana, ary tsy famelan-keloka avy ao amin'ilay natiora atao hoe fahafatesana vokatry ny fandikan'ny olona ny tenin'Andriamanitra, dia hitantsika fa ny fiafaran'izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ho fahaverezana mandrakizay.
ny tena olo ny finoana dia tsy zay hitanao hoe mandehandeha manangana malemy, mampahiratra ny jamba, mampiteny mona, tsy zay ny olo ny finoana. Fa ny olona tena manam-pinoana ao mason'Andriamanitra dia izay olona mahay mamela heloka. Ahoana ary ny tonga antsika ahay amela heloka tsara. Ahoana tonga antsika ahay amela heloka tsara anana an'izay fony Jesosy zay. Inona ny zava-miafina ao am-pony Jesosy amin'izany resaka famelan-keloka izany. Filipianina 2:2 ny 9:17. Ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Mila fantatsika aloha fa sitrapon'Andriamanitra ny famelan-keloka. Dia raha tiantsika ho active ilay izy dia lasa faniriana ao am-pontsika ilay izy, sy hoentintsika mambavaka ilay izy. Ary ny alalàna fa olona mahay mamely ianao rehefa mitranga ny fanafitoinana. Amin'ilay fotoana isehoan'ilay izy mihitsiny. Mila tonga etaeta sy faniriana ao anatintsika ilay izy. Mba ho tonga toe-po afitsika hiainana amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fanontaniana kely dia izao hoe mba anampinanao ahay amela heloka. Fa manino Jesosy miteny hoe mila mamela heloka isika, mila manana toe-po feno famindram-po isika, dia mila fantatsika aloha fa isika rehetrarehetrareto tsika izay tonga eto dia tsy olona tonga teto an-tany fotsiny raha tsisy nanorotoro antsika tao an-kibon'ny neny. Tsisy olona zany mety mianjely eto ambonin'ny tany dia nataon'ny livraison hoe izy rery tsy nateraky dada sy neny fa tonga dia tonga teto an-tany fotsiny nampidinina avy any an-danitra ohatran'i Jesosy. Raha ianao izay olon'izay dia mahazo tsy mamely ianao. Fa raha mbola nisy niteraka anao ka avy amin'ny olombelona ianao nitorotorona tamin'ny ota, tsy maintsy mamela heloka ianao. Mila fantatsika tsara ihany koa fa rehefa anatsika ny fanina setaeta amela ohatran'izay natao ohatran'izay le hoe nangatany mpianatra izay mba anehoana ny mariky ny finoana dia lasa fikasana tsara ao anatinao. Le fikasana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amela arak'izay lazay Jesosy hoe mamela heloka. Ianao zany mila manaiky hiditra amaly ny etaetan'Andriamanitra ao anatinao aloha. Ary le etaeta dia izao hoe za maniry amela heloka Jesosy eo. Fa raha tsy fanirinao ny amela heloka dia tsy omen'Andriamanitra anao ny hery ahafahanao mamela. Ny disponibilité an'ilay herim-pamelana dia misy ifandraisana amin'ny alehiben'ny etaeta sy faniriana amela heloka ao anatinao. Zay no mahatonga ilay izy tsy maintsy hoentinao mambavaka aloha vao tonga toetra velona ao anatsika. Mila manaiky ianao hiditra aloha amin'ny ketaeta mba ahafahan'ny fanahy masina miasa ahatonga anao ho isan'izany olon'izany. Rehefa tsy ekenao fa mila mamela heloka ianao dia tsy ho vitanao mihitsy zany. Satria ny famelan-keloka dia tsy fihetsem-po fa fanapahan-kevitra. Tsy fihetsem-po fa fanapahan-kevitra. Sarotra no mity fahavalo zany. Fa tsy maintsy manapa-kevitra ianao ny ity na fahavalo azy satria izay no lazain'i Jesosy. Zany hoe fiainam-pamelan-keloka izany ianao satria fantatrao fa manana tanjona mihoatra. Tsika rehetrareto anie fony fotoana eto ambonin'ny tany tsisy olona iaina eto mandrakizay. Noho izany tombontsoa ny miaina. Tombontsoa ny miaina ao anatin'ilay fotoana fohy. Ino ilay tombontsoa miaina ao anatin'ilay fotoana fohy? Fotoana fohy iainanao toe-po mitovy amin'izay nananan'i Jesosy tamin'izy nandalo teto ambonin'ny tany satria izy nohatra tsara indrindra miendrika ho tafintsika. Tsy olona ny tafintsika eto tany, Jesosy ny tafintsika eto tany. Ohatra ny ahoana ny fomba nentin'i Jesosy ny aina sy ny hatrehana fanoherana ary izay endriky ny famelana nanan'izay tamin'izy tety ambonin'ny tany. Misy fotoana misy tantara anankiray ramatoa anankiray tany ampitan-dranomasina. Mpivavaka izy io, tena mpivavaka be ry zareo. 3 mianaka izy ny ao an-trano. Dia lasa le ramatoa nanao mission. Dia na le mission nataon'le ramatoa nandeha nitolo filazantsara izy mivoaka ny trano. Fa tsy dia mahafinaritra loatra le tantara. Rehefa lasa mivoaka ny trano izy dia nisy nanafika tao an-tranony. Dia maty ny vadiny sy ny zanany lahy. Daholo ny entana sy ny vola tao an-trano. Dia rehefa miverina izy dia tsisy ninina ny antso polisy nataony dia hoy sy polisy dia niasa amin'ny polisy amerikanina. Dia tratry le olon-dratsy. Rehefa tonga tany amin'ny tribunal, tany amin'ny fitsarana, dia izao ny zavatra nitranga.
le ramatoa malaza be fa mpitory filazantsara fa volombelona ny hoetiny le izy. Dia iny avy any le brigand le mpandrava sy mpamono olona le criminel zany niditra. Dia le olona io zany niaiky fa tsy maintsy niaiky satria tratra fa izy namono ny vadin'le ramatoa sy ny zanany latokana. Rehefa tonga teo amin'le ramatoa gaga daholo ny tao amin'ny tribunal. Zao no nataon'le ramatoa. Raha hitazona alahelo anao ao izy dia tsisy tombony anahako satria tsy ampiverina ny vadiko sy ny zanako zany. Ny sarobidy indrindra teo amin'ny fiainako izy novononao fa noho ny amin' Jesosy izy dia tsy afaka tsy teny nyty eto anatrehany fitsarana rehetrarehetra. Mamelanao tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao, hitanao sy ny ankonanao any Andriamanitra ary tsisy andravany any ankonanao nao faty. Tahak'izay niantra teo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nankina daholo ny taon'ny fitsarana. Dia mamengavo ny mpitsara ao izy, azagadraina mandram-pahafatiny izy na kondanena. Mety tombonandro izy fa mbola misy raha ilan'Andriamanitra azy. Dia taitra be daholo le olona fa ahoana manana fianakaviana rehetrarehetra na ny le ramatoa sy le rangary zay tsy manaiky ny anay ohatr'izao ohatran'ny hoe tia maly faty. Teo izy le ramatoa tsisy vokany eo anatrehan'Andriamanitra nandehanako miala ny trano nandeha nitory ny filazantsara. Raha toa ka tsy hijoro miatika an'izao fahasarotana izao amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Tomany daholo ny efitra ray manontolo dia nanomboka nitory tely le ramatoa ary nandritra ny fotoan'ny fijoroan'ny vavolombelona io nandohalika daholo ny mpitsara rehetrarehetra. Lasa tena hoe lanitra kely tao amin'ile efitra. Olona roa ny hoe maty tokony raison ananany otro-po mandrakizay teo amin'ny fiainan'ny olona izay namono ny vadiny sy ny zanany io. Fa fanahy amanjatony maro ny tao amin'ny efitra io ny babiny ho an'i Jesosy Kristy noho ny fijoroany. Zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ry havana, zay mazanak'Andriamanitra antsika, nateraky ny fanahytsika. Dia nitombotsika amin'ny fahatokinan'Andriamanitra sy izay finoany izay, ananatsika etaeta lalina anona ny ao am-pony Jesosy, ahafahantsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra satria ny tena mitondra fandresendahatra tsy teny tsara lahatra fa fijoroana vavolombelona, iainana ny profita maso ny fahavelomany toetra n'Andriamanitra ao anatsika. Ny alalan'ny olona fampianatry ny tompontsika dia tsy hoe rehefa mahay mitory teny na mahay manasitrana na mahay manao fahagagana, fa ny alalan'ny olona fampianatry ny tompontsika raha manana ny fon'i Jesosy mahay mifankatia. Alleluia. Sarotra zany fa vita rehefa feno tenin'Andriamanitra le ramatoa. Andriamanitra zany tsy manara antsika zany ary izy na dia tiantsika azy izy dia tsy afaka anery antsika izy ity fa mamela antsika izy anana etaeta mba ahafahantsika misitraka ny sitrapony sy ny etaetany ao anatsika mba ahafahantsika manana zany fiainana zany. Zany zany tsy natiora ao anatsika rehefa nanotany olona. Raha vao milatsaka eo amin'ny nofo ianao, impossible ny famelan-keloka amin'ny fahavalo zany. Fantatrao ve hoe maninon'Andriamanitra? Fa maninon'Andriamanitra ny tena hoe namela ny zanany latokana ho faty teo amin'ny toerantsika satria tiantsika izy. Fitiavana ny namonjenantsika dia tsy manana adidy ankoatra ny fitiavantsika raha dia hifankahita amin'i Jesosy rehefa hiala eto ambonin'ny tany ka eo naminy any amin'ny rahoan'ny lanitra. Manan-javatra be dehibe aho izy le ramatoa anisan'ny nanaitra ny rehetra. Manan-javatra be dehibe aho izy antony tsy maintsy hijoroako ao anatin'izany famelana zany. Manana mpitsena tsy maintsy hotsenaiko ary eo ny any amin'ny rahoan'ny lanitra zay. Noho izany raha maloto ny foko tsy ahita azy raha fiainana kely eto ambonin'ny tany ny zavatra azoko antoka dia zao vokatra fijoroako sy tehirizako ny foko zay mba tsy haloto noho ny nataonao. Satria raha maloto foa ka neny ny trompetra tsy hifankahita aminy sarobidy lavitra amiko ny fankahita amin'i Jesosy. Noho izany aleo fitsorako na mafy azy ny zavatra rehetra.
mety natrehako tamin'ny alalan'izay zavatra nataonao. Dia eritrereto olona ohatr' izany mahavita mamela heloka, ianao ve tsy hamela? Iza le olona mbola fantatrao tokony avela? Avelao iny olona iny. Jereo ny masony kekinao avelao izy hoe. Avereo mifandroa, avelao izy. Hitanareo Andriamanitra tsy namorona mihitsy hoe olona anankiray gadra tsy ana-tsafidy zany. Men'Andriamanitra safidy ianao. Libre ianao no mandray fanapahakevitra hoe za Pasteur Rodolphe Dafiny Arivo dia manapa-kevitra manomboka androany ny amela nizaniza dia azo atao zany. Afaka mamela ianao. Amen sa tsy amen? Halleluja! Tsika ane mpiara-miasa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty fiombonany. Ary ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany anefa izay hampifaly an'Andriamanitra manoloana ny zavatra iriny tokony eny antsika. Noho izany mila mamelitsika. Io famelana io tsy hisy manana an'io ankoatran'i Jesosy. Ary inona no ataoko Andriamanitra? Mba afaka ampiana ve pastera hoe inona ny tokony ataoko ananako an'ilay toe-po mahay mamela ohatran'ny Jesosy na mafy azy ny ataky. Na betsaka raha zavatra mitranga misy zavatra manafitoana maro eto ambonin'ity tany ity pastera. Hitanareo? Tsy afaka ho ao aminao ny toe-po mahay mamela heloka. Raha tsy ao anatinao ny fafenoany fanan'Andriamanitra. Ho averiko kely. Amin'Andriamanitra ny famboniana, famantaram-pamboniana ny fiainan'ny olona anankiray, ny fahaizany mamela ny fahadisoana izay olona nanao fahadisoana taminy. Ny olona ambony ihany ny afaka hamela izay nanao fahadisoana. Raha tianao zany hoe ambony ao mason'Andriamanitra ianao ary considéren'Andriamanitra hoe ty olona ty tena top any amin'ny qualité-ny famelan-keloka ny hitarafan'Andriamanitra azy. Luka 3:7-8 teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nanao ohatr'izao. Alohany ianao le fony misy mpitsitra ny rasiny rano raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Fa ahoana moa zany hoe zazakely sendra nandalo 12 taona tsy ampy taona ve ny lalao lefona dia nantsobotroboka an'i Jesosy toko tsy fantan'izay ataony. Lehilahy lehibe ampy taona majeur be zao sady maramila mahafantatra ny tokony ataony. Jesosy tena ny tena tsy fantan'izay ataony. Mba hanampiana ny fonao amela heloka dia considéré ho tsy mahalala ny ataony fa marary daholo izay olona manao fahadalàna manodidina anao. Solene reto e ka tena nitorabato na prisika an'io ilay torabato ny Stéphane. Torahany vato Stéphane fa zao izy Stéphane koa nahitany nataon'i Jesosy io. Tena anona ny fomba fijery Jesosy io izy. Aza ataonao velona ny Andriamanitra fahadisoana zao. Tena misokatra ho ny lanitra dia hitan'ny Stéphane Jesosy teo amin'ny droitin'Andriamanitra nitsangana. Tena nampitsangana an' Jesosy eo amin'ny toeram-pitsarany mihitsy ilay toe-pony Stéphane. Zany hoe ny qualité an'ny olona eto ambonin'ny tany ahalalàn'Andriamanitra fa anazy ary mendrika io olona io tsy fihetsiketsehany ety ivelany fa toe-po fanaraka amin'ny sitrapony. Zay ilay Andriamanitra mitady olona araka ny fony. Mihitsy zany tsika raha tiatsika ny amela matetika dia zay zany ny toe-po anankiray mihevitra ny hafa ho tsy mahafantatra ny tokony ataony. Mihevitra ny hafa foana ho tsy mahafantatra ny tokony ataony. Anampy ianao zay aloha amina point anankiray tonga dia hitanao hoe olon-dehibe izy, olona mahafantatra ny ataony izy, olona tsy adala na arisaina na hoe verisaina fa olona arisaina tsara. Nefa Jesosy raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ndanany jereo kely amin'ilay fotoana hoe mandeha mandroaka devoly ireny mpiandry na hoe mandeha manao asan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra. Dia rehefa mandroaka devoly ireny ilay mpanompon'Andriamanitra mpanao délivrance ireny dia misy mitsangana le olona démoniaka. Tonga dia tena adala zany botoa karaha voazeran'ny totondrony ianao dia tsy hoe etopo be mihitsy waizy tsy tokony ohatray dia hoe valinao fosazo koa izy satria ianao no mpiandry efa nanao karate ohatra mipeteran'ny tana sabatra teo anaty amaliko tsy izay le tadiavin'i Jesosy. Tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra fa zao no tiako tonga ao anatin'ny saitsika. Rehefa hitanao hoe marary le olona dia fantatra hoe krizy ny mahazo anazy. Dia raha ohatra izy ao anatin'le ohatran'izy démoniaka iny no mandoha tampoka dia mandora dia ny mitavanao. Raha olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra ianao dia manao réaction mitovy aminy koa. Dikan'izay marary anankiroa ny tokony tsabony eo zany.
le nirany io koa zany mbola marary. Inona ny teneniko anareo fa niteny tamiko koa Jesosy nisy fotoana hoe considéré ohatra ny olona hiditra bloc daholo ny olona manodidina anao re manao tsy mety ataony reny. Rehefa ny dokotera hiditra bloc mety hoe manaintena le olona dia mety dokotera mety dia ny dokotera calme azo tampotampo safosafona sady efa mangana ny tarehy mbola safosafona ihany le marary satria hiatrika opération. Fantatra hoe mafy ny anjoana azy. Fa raha ohatra ka tena hoe felany le marary aloha nitry dia ngeteny koa le marary eo am-pofandrina. Le dokotera koa zany marary mila miatrika fandidina mitovy amin'le marary hiditra ao amin'ny bloky. Marina sa tsy marina? Fa zao tsy mety. Raha ianao olona salama be mandrory any an-dalana olona salama raikitra ny ady hitanareo amin'izay. Raha vao tsy heverinao hoe marary le olona manao izay zavatra tsy mety eo anoloanao tsy possible mihitsy ny famelan-keloka. Point anankiray zany zay hitako hoe nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Raha eo mamela ny elony fa tsy fatan'izay taony. Zany no mahatonga an'i Jesosy mamela eloka tsara satria izy nametraka ny olona rehetra ho tsy malala ny tokony ataony. Dia zay no natonga azy teo amin'ny toeran'ny mpamonjy. Navita izy tsy nahavoakasika azy akory ny zavatra hitany masony sy ny zavatra nataon'ny olona tena mangirifiry teo aminy. Na tsy nety taminy aza dia navelany satria ny sainantsika asianao izy tao anatin'ny famonjena ary azo antoka fa tao anatin'ny forsana pardon anankiray. Tsy le olona reo ihany vao vela heloka fa ianao koa no lasa ny sitraka an'izany mandraka androany satria nisy fo tsara tao amin'i Jesosy azo ny ray nampiasaina amonjenan'izao tontolo izao. Faharoa, eo amin'ny fiainana dia mila sarotiny ianao amin'ny fijoroanao ho an'Andriamanitra fa mila mandefitra ianao amin'ny hafa manodidina anao. Mahatonga ny olona anankiray manana toetra tsy tsara fa ratsy foana dia satria na izy maratra na izy voadona dia zeseny raha azy rehetra dondominy daholo na ratraratra izy daholo. Ianao tsy afaka hizara zavatra tsy hanananao. Dikan'izay maro eto ambony tany ny olona mila fanampiana ara-tsaina satria betsaka marary saina sy maratra am-po. Dia reny rehefa avy eo raha tsy sitrana tsara any amin'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra azy dia lasa mizara ratra fotsiny. Dia zay mahatonga mampianatra ny olona maratra mizara ratra. Raha vao be fialonana be orgueilleux be le pasteur dia ohatr'izay daholo koa ny mpianany rehetra dia lasa miafina ambadika le toetra le fahatsaran'Andriamanitra tokony ho avoaka. Zay nahatonga an'i Jesosy nirahana satria na Mosesy na Elia samy nanana karaktera daholo. Saingy tsisy olona mbola azon'Andriamanitra nampiasany hitondra famonjena fa reo aloha tamin'ny testamenta taloha dia nahara-niasa tamin'ny toetra tsy mety Andriamanitra efa nizaraiko foana zany. Fa naseho teo amin'ny Jesosy ny fahafenoa ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Efa voasoratra hozy izy tamin'izany. Mosesy niteny makala zay makala anareo, nify solo nify, maso solo maso, fa tiavany namanareo. Namana ihany na saina tiavana fa zay makala adversaire. Fa izy Jesosy za kosa milaza aminareo tiava amin'ny fahavalonareo. Wow! Zany hoe le Andriamanitra amin'ny fahafenoany mihitsy ny nidina na ny eo ny ao am-pony. Ka isika zany tsy mitovy tamin'ny andron'ny Mosesy ka haka testamenta taloha rehefa te hanozona. Aza marinina amin'ny tenin'Andriamanitra maneho toetra tsy ny sehon'Andriamanitra fa nampiasainy olona zay toetra tokony itsina ao aminao olombelona ka tian'Andriamanitra isehona fitiavana ny anarany. Tesaloniana voalohany toko 5. Halleluja. Ny 4:7 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mananatra anareo zahay rahalahy anaro zay tsy mitoetra tsara omeo tokony malemy saina paherezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsisy amaly ratsy olona fa miazaha mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mba hafanao mamela tsara amin'ny hafa dia mila malala ianao fa tsy tanteraka ihany koa. Anampy ianao amela be mihitsy ny fahalalanao fa na ianao io azy tsy tanteraka. Fa raha misy olona tsy tokony amela dia izy ny olona tao hoe tanteraka. Nefa ny olona ray tanteraka tao hoe Jesosy azy namela mba ahafahan'ny olona tsy tanteraka indray famonjena. Isika tsy amela. Dia metra-panontaniana aminao atsangano hoe tanan'ny olona zay mbola tsy nanao fahadisoana mihitsy. Ianao mbola tsy nanao fahadisoana mihitsy. Atsangano hoe tananao raha ohatra ka mbola tsy nanao izay nampalahelo olona mihitsy ianao.
atsangana ny tana izay mbola tsy nanana fotoana ny hafa. Ary atsangana ny tanan'ny olona izay tena mbola tsy nila famelana taman'olona hafa mihitsy. Hoe tsy nila famelana taman'olona ianao fa ianao marina foana. Zavatra tiako tenena aminao dia zao raha olona raha matoa tsy manangan-tanana dia mila famelan'Andriamanitra ianao zany. Matio toko 19:20 Baiboly dia milaza mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary izy ny olona efa voavela heloka mba hatsanganana napetraka Andriamanitra dia namindrano fo ianao dia tsy tonga dia nikendainy rehefa avy nanao ratsy fa mbola nomeny tombonandro sakary ary ataontsika rehetrarehetra ananan'Andriamanitra trosa ianao amela ny hafa. Reny tanana mitsangana ireny ananan'Andriamanitra trosa amela ny hafa. Ny tsy famelan-kely koa dia fitoerana eo amin'ny seza fiandriana ny fanamarina tena. Ny olona anankiray tsy mahay mamela ny hafa mihitsiny dia olona izy ihany no manamarina ny tenany fa tsy miankina amin'ny fanamarinan'Andriamanitra azy. Ianao matoa no amarinan'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hanana fo afaka hamela ny hafa. Raha toa izany ka marena hoe marary no nataony hafa dia mila mahatsiaro ianao fa efa namparary ny hafa ihany koa tany aloha. Noho izany mila mamela ianao, mila mifamelinareo. Ny olona mpanamary tena dia tsy mahavita mamela eloko izany fa mora ho anao no mamela rehefa sarobidy aminao no hoe mila ny famelana avy amin'Andriamanitra ianao. Point anankiray zany rehefa tena mavesatra ao anatinao ny filanao ny famelan'Andriamanitra anao dia tsy manan-tsafidy ny tsy hamela ny hafa ianao satria mifanaraka amin'ny fahaizanao mamela ny hafa ny disponibilité na ny fahafahan'Andriamanitra mamotsitra famelana ho anao ihany koa. Mila mamela ianao satria Andriamanitra efa namela ny elokao rehetra ka ny fahaizanao mamela dia izay no midika fa ao anatinao dia mila tsy mahatsapa fa tsy mendrika ianao noho izany mila ny famelan'ny hafa ihany koa ary mila ny famelan'Andriamanitra. Amen. Ny olona mpamafy famelan-keloka zany dia jinja famelan-keloka ihany koa satria ny olona mamindra fo ihany no ndray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Mora anao zany nijinja famelana avy amin'ny vadinao rehefa mamela azy ianao. Ka ny olona tsy mamela heloka zany dia azony devoly ampiasaina tsara. Hitanareo mahatonga Satana tena mahazo aina be mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray satria misy seza fiandrianany ao. Inona seza fiandrianany? Lolompo. Lolompo. Romana 12:20 ka hatramin'ny 20. Halleluja. Jesosy manampianay isan'andro. Ampianary izay lalany lalana tokony aleanay. Ary malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any famaliana izao no amaly ho Jehovah. Fa raha minona ny fahavalinao omeo haniny izy. Raha mangetaheta izy omeo rano ho sotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho tampon-doha. Ny mahamaika anao dia hoe hisy varatra zany hilatsaka dia hirefitra ilay fahavalo satria ny fonao zany mody mamela manome rano fampiatsara velatsia. Ato anaty Baiboly tsisy vainafo iny tampon-doha zany afa-tsy tamin'ny andro Pentekosta. Zany hoe rehefa manome rano fahavalo ianao ka tena tsara fanaminy dia hovain'Andriamanitra izy tonga olona feno fanamasina. Rehefa navelan'i Stefana zao ohatra Saoly dia lasa latsaka ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly, lasa nanova azy ho tonga Paoly. Fanotronona mihitsy teo amin'ny lalan'ny Damaskosy nanova azy. Dikan'izay avelao Andriamanitra ny amalifaty hitsenan'ny Saoly any ambavadin'ny Damaskosy fa azy ianao no maniry loza ho an'ny Saoly ho ratsy ho faty ao anaty faharatsiana. Hitanareo amin'izay be dia be zany ny fampianarana mandiso ny toe-pon'ny kristianina hiala amin'ny toe-pon'ny Jesosy fa mpamosavy evangelika. Mpamosavy evangelika ny antony satria ny ao anatinao ohatra anao jentilisa ihany maniry ratsy ho an'ny sasany fa mody Baiboly fotsiny no velarina. Ny tena ao am-pony Jesosy any valifaty raha minona izy meo hanina, raha mangetety izy meo rano. Fa nanaovanao zany nahavatra vainafo ho tapony loha. Vainafo ho tapony loha tamin'ny andro Pentekosta ihany hitako izy vainafo ho tapony loha. Fa ny vainafo rehetra ohatra namono daholo tamin'ny andron'ny Elia. Afo miantona ny voalaza eto fa tsy afo mandoro. Nangaty Maria ty akao an'Andriamanitra.
hitanareo rehefa tsara ny kalitao-pamelan-keloka ao afaka mamaly faty Andriamanitra, ary Andriamanitra rehefa mamaly faty amin'ny fahamasinany sy amin'ny fitiavany. Dikan'izay samboron'Andriamanitra amin'ny fahamasinany, izay olona tsy mendrika ary hovain'Andriamanitra ho tonga masina sy ho tonga namanao mpiray tafika aminao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alleloia. Mahafantatrareo ve fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona, fa Andriamanitra tia hampiasa olona anankiray madio fo azony ampiasaina ny ovany hafa. Zoma 2:20. Anafaka ny olomelika izy ary mifadiovany tananao no amonjena azy. Raha mbola hoentinao amin'ny nofo izy satria le mangirifiry foana no hitarainanao, le nofo le positionao eto ambonin'ny tany. Zay le teneniko aminareo mpivady reo, raha tianareo ny adana sy ombo tsara, mamafaza tsara fa misy taranaka mijery anareo, tsika nefa anangana génération ho an'Andriamanitra. Problema dia zao, ny ao anatin'ny fonao dia fa manina izy ny tianao, satria tena mijaly mihitsy izay, ny vola tsisy azoko tsony, izy tsy hitako tsony, kalainy tsy misy tsony, kaleny be dia betsaka amin'ny zavatra atao, saky miakatra fiakaran'izay dia kale, toka amin'ny be dia be, sipa amin'ny maro be, tsy mba ao anatiny. Ianao zany tsy mahita an'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy amin'io mitomany mijery an'ilay vadinao, mitsorika any amin'ny elo. Ny angatan'Andriamanitra aminao andohalika, Jesosy io, ny fanahy amin'ny vadiko mihitsy ny tena materia. Raha very amin'izao izy Jesosy io. Raha zay dia miombo ny Jesosy synareo. Fa raha mbola resaka vola tsy hita, toka sotroina, revirevy any ivelany, tsy mataitra an'i Jesosy satria mampidina an'ilay vavaka. Aranofo ianao satria ny mangirifiry ianao no mbola mitona anao hifady aminy, fa tsy mbola resy lahatra ianao ao anaty mitondra ny mangirifiry an'Andriamanitra ny amin'ny fanahiny tokony hovonjena ao anatreny. Ny fadiova ny tananao no amonjena azy. Fadiovam-po no ilaina. Tsika anie vokatra avy amin'ny famelan-keloka Jesosy daholo e, sa tsy zany? Raha mijery an'i Joseph tsika mety mietreritsika, pastera Jesosy rery manana zany fo zany, fa angamba sy ataony karaha tsy zany Jesosy ko. Fa rehefa roviny ianao ny anahaka an'i Jesosy, dia rehefa roviny ianao tsy hitovy amin'i Jesosy. Raha tsika anie ny bokin'ny Genesisy, teny Joseph izy ity, teny Joseph malala. Ndre Joseph anie mahafinaritra, manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Ary Joseph tamin'ny rahalahiny, zany Joseph mbola velona ihany vaikaky, ary tsy navaly azy ny rahalahiny fa torakofotra teo anatrehan'ireo. Ary Joseph tamin'ny rahalahiny, avy eo manatona ianareo. Tena nanton'ireo ary Joseph, izany Joseph rahalahinareo ilay namidinareo aty Egypta. Teo aloha zany dia efa nanomboka ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo aty, fa hamonjy aina nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty. Tanany zalano varotra nandray vola, fa hitan'i Joseph Andriamanitra no nandefa azy any Egypta. Mba azonareo ve zany? Ao anatina fanoherana ny olona tsara saina mahita rezultat tsara. Zavatra tsy azonao le zany. Hitanareo, rehefa diovinao fieritreretanao orienten'Andriamanitra ho any amin'ny victoiranao le zavatra mifanohitra amin'ny eritreretiny sainao, satria tsy le olona ny tena ho aniny, fa rehefa tsara hery ianao tamin'Andriamanitra hoe tia ny fiainako iray manontolo apetrako ampelantananao, dikan'izay eny ampitondrananao izy. Fatany fa tsy hetsika ao an-trano ianao raha safosafony Jakoba foana miainanao. Noho izany nanangana pakahala sy mpanetsika izy hanosika anao ho any amin'ny destinao. Zara angatsy mareteko an'Andriamanitra. Ka inona ny tokony andaninao fotoana eny an-dalana? Ararinao fo amin'ny mpamingana, amin'ny mpampikarapoka, amina toetra ampidinanao ny ady eo amin'ny nofo. Rehefa Andriamanitra no mitondra an'io ary napetraka tao am-pelantanan'Andriamanitra io, tehiteny aminao mety lalinao mifanohatra ny hitan'ny masonao amin'izay neritreretiny sainao, fa madiova fo. Fa rehefa teo am-pelantanan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany io, ho karakarainy hatramin'ny farany io. Teo amin'ny trônina ihany Josefa nefa rany. Alleluia. Voatahiry ny fahadiova-pony. Zay ny sekren'i Josefa. Fahadiova-po sy famelan-keloka. Hatramin'ireny zany Josefa, aza mieritreritinareo hoe na mitezitra akory tena no nivarotanareo ato aty, aza tezitra akory na malahelo amin'ny tenanareo.
satria be deaibe zany zao hoe fananinona koa ary tsika nanao an'ireny efa fantatro sefa zany hoe inona dolo mifiatraika andao rehefa isitraka fahatsara-panavy amin'ireo rahalahin'ireo aza tezitra mitenanareo akorinareo no ny varotanareo ho aty zay Andriamanitra mihitsy ny nampandeha aty ny tanan-drahalahy no namarotra azy fa ny tanan'Andriamanitra ny hitan'i Josefa misy zavatra tsy azonao rehefa nametraka ny momba ny fiainany teo am-pelantan'Andriamanitra Josefa dia Romanina 8:28 Paoly fotsiny namoaka an'ilay izy fa Josefa efa niainan'ilay izy mialohan'ny fotoana ny raha tamin'ny Paoly azy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa azy soa zay tian'Andriamanitra ngida ny fiainanao tsy ny ampelantanany mpanohatra tsy ny ampelantanany zavatra tsy mahafinaritra iainanao sy atrehanao ohatry ny manohatra sady tady anapotika mihitsy ny fahitany masonao azy fosy izy Andriamanitra tsy ny ampelantanan'ireny le izy eto ampelantanako le izy ka na inona zavatra mifanohatra hitany masonao eny andalam-pitondrananao any amin'ny anjara voatendry fa aza matahotra fa tsy ny ampelantanan'ny olona no avinao eo ampelantanan'ilay velona mandrakizay fosy izy Josefa raha misy olona manao zavatra tsy mety aminao tena velan'Andriamanitra iseho reny anefenanao tsara lavitra sy anosikanao andeha lavitra rehefa Andriamanitra ny fototra dia tsy lany fotoana ianao tavelo eo amin'ilay hita maso fa lasa ianao misaotra an'Andriamanitra satria lalany ireny hitondrany ianao anefeny ianao atanteraka ny planiny sy ny sitrapony amin'ilay toerana tiana metrahana anao satria ambony mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra trehanao androany ny planina tian'Andriamanitra hitondrananao raha pitso ianao tsy mahita ny omeganao fa za mahita ny omeganao izy Andriamanitra noho izany zay omega zay eo ampelantanako tsy maintsy tanteraka ary zany anomana sy anosika anao ho any amin'izay lalan'izay rehefa mafy ny tranga dia mampirisika hivavaka zany mampirisika hanakaiken'Andriamanitra zany mampirisika hifadianiny zany nganareo tsy mahafantatra ny tantarany ana vady ny Elikany nisy rafivaviny natao hoe penina fa zao ahita ao anatin'ny ana nisy atao hoe Samuel grand prophète be misy fa rehefa tonga tao an-trano penina isan'andro manesy foana Elikana nefa variana koa tiany ana fa zao mafy loatra tamin'ny ana le tena lazay penina hoe manina arikalamomba hay izay zanak'indry eo dia isan'andro izy enina mavesatra be ny eo anatin'ny fony lasa izy nitady an'Andriamanitra fa ngamba talohan'io nandeha ny fotoana mijery tele lava loatra ihany eo ampotony telefônina manao jeu maraina mandra-paharivany ihany tsy izy toambavaka zany maivamaivana satria mety dolo ny zavatra rehetra io ny maratsy ny fiainana mety loatra io koa rehefa mety loatra amin'ny fiainana satria sondriana be fa tiany Elikana kalany Elikana tsy ampy atonga Samuel fa Samuel tsy maintsy miandry any amin'ny tempolo fiankohofana fa mamona teny tsy fantatra lohalika fiefadika hitanareo rehefa fantatrao zany isotra an'Andriamanitra ianao rianany amin'ny penina satria raha tsy nisy penina tsy mipenipenina hitady an'Andriamanitra ianao ragatsy mare tiaka ao an'Andriamanitra aizany tokony toerana isiny lolopo sy lotopo ao anatin'izany rehefa mafy ny ady mifikitra kokoa ianao inona ny Baiboly inona ny tiako ampatsahivonanao androany tiako ampatsahivonanao zao dia mbola matoa zany misy le ataka io variana loatra ianao dia misy dingana tian'Andriamanitra iraisana aminao bebe kokoa dia tsy hitany eo amin'izay sehatra zay ianao fa variana migere zavatra ny fiainam-panahinao efa mitsingalambongitana mbola lazainao ihany hoe manompo an'Andriamanitra ianao hoe manany ianao tsy azo tenenina mihitsy ianao aka ty kosany aza miantso loza aza miandro ny fanerena mpitodika anao teny zao na tsisy neninina azy feno ny fotoam-bavaka mamaky Baiboly tiavan'Andriamanitra fantatrareo hoe fa Jesosy ny tsy tonga mpamonjy sy mpanasitrana raha tsy nikapohany dia kapoka taminy aloha vao fanasitranana rehefa nikapohana izy dia sitrana ianao rehefa latsaka ny rano vao velany elikao raha tsy ny nomboana tamin'ny azo fizaliana dia tsy afaka nitondra ny rofo sy ny faratsiana rehetra arakaraka ny fampahoriana ny ainany natao taminy no ny voan'ny fahatsarana rehetra ho anao zany ny antony tsy mampahaloto foan'i Jesosy tamin'ny Jodasy satria nilainy Jodasy hatanteraka ny missionany ianao koa ilainy Jodasy hanovanao
noho izany raha ny tena marina reny olona manampinampy anao omboana tsara ireny raha mbola mety misy tsy mety ary anofo reny indrindra ny tokony isoranao satria tsy mipotra le tena vérité ao anatinao raha tsy misy obstacle tsisy miracle. Aiza ny toerana tokony ametrahanao lotom-po ao anatin'izany. Mila misaotritsika ny olona izay manosika antsika sy mamboatra antsika ao amin'ilay fanefeny ilan'Andriamanitra antsika. Amen. Mahitanao mahery ara-panahy manomboka androany satria manomboka izao vonony ianao ny hanombo ny nofonao mba hahafahan'ny Kristy mahazo aina amin'ny alalanao. Ty anankiray ty tena tiako ho fantatrao fa révélation ngeza be avy ao anatin'ny foko ty. Raha ho avy Jesosy hanangana ny maty amin'ny fotoana fananganana ny maty rehetra, ireo maty ireo le maty ho atsangany voalohany hitsena hitafiny tsy fahalovana azy eny amin'ny raha ho any lanitra dia izao ny lalàna ny fananganana maty dia izao tsy izay rehetra maty no hitsangana fa izay maty satria nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ihany. Boana teo amin'ny hazo fijaliana ihany no hitsangana fa tsy izay maty rehetra no hatsangana. Eno tsara izy. Izy ireo maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ireo le nanaiky nanombo ny nofony tamin'ny fahavelony izay le maty amin'ny tena. Dia hozy izy Paoly zao anisany anankiray amin'ireo atsangan'ireo satria efa vombo niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hozy izy. Tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko. Afaka miteny ohatran'ny Paoly ve tsika hoe nomboana sy nanaiky nomboana teo amin'ny hazo fijaliana le toetra ratsy hatramin'izay misy ten'Andriamanitra manitsy ianao fa ny fiainanao mbola miaina ao anatin'ilay fahotana ihany. Henonao mihitsy ny fahaveloman'le izy hoe mbola mahazo aina isaky ny miseho le acte efa fahazarana. Hitanareo io no maharatsy an'le toetra vita jopily. Indraindray ianao efa lasalasa amin'ny vavanao voatiana ho zairina rehefa ve latsaka le Andriamanitra fa nanino no tenan'io. Mbola misy fanantenana aloha ny aminao raha vao zay satria ny hafa hitazana anao fotsiny dia alahelo anao satria lasa fakana point ianao. Hitarafa ny hafa hoe manao ny foka ao anatin'izany fa izay indray le mpamely sabatra fa miala any. Na ianao famantarana ny tsy ny hafa ho any an-danitra na ianao mpamantatra fa ho any an-danitra dia hiambina tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Jesosy eny niteny amin'ny fotoana iverenana misy roa any an-tsaha, ny ray ho raisina ny ray ho avela. Misy roa eo am-pandriana ny angatantsika amin'i Jesosy ny roa eo am-pandriana miara-manjavona. Fa raha mandraka androany nareo manao fiainam-boalavo misy fiainana tsy hita avy any fa ho hatrany moty foana fa mifankalala amboary io fiainana io. Atsangano ny tana mpino izay tena miomana fa ho ampakariny Jesosy tena avy ao anatin'ny fonao ilay izy. Todia amin'ny eo akaikinao dia tenena mila manova fiainana ianao hoe avereny fandroany mila manova fiainana ianao. Ok ianao ombona miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo fahotana rehetra hoe fahazaran-dratsy fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ny olona vao omby ihany no mahay mamela heloka satria arakaraky ny hahafatesanao eo amin'ny nofo misy eo amin'ny Kristy ho velona ao amin'ny fiainanao. Rehefa tena miombona amin'i Jesosy ianao dia tsy hisy voan'ny fahakalana ho tafatoetra izany ao anatinao satria fantatrao fa rehefa eo am-pelantana amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa ka na tsy takatry ny sainao aza ny fehefarana io kajy tsara foana ampiasain'Andriamanitra daholo io amin'ny kajy mpamolavolana hijoroanao eo amin'ilay antom-pisiny ilan'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola misy zavatra mitrangaka ny ambava fo mbola mandana aloha amboarina. Amen sa tsy amen. Anankiray fahaefatra ny ahafahantsika manana ny toe-pon'i Jesosy amin'izay karazam-pamelana tsara izay dia aza vely ianao ahita olona anankiray eo anoloanao hoe sitrapony no mahatonga azy manao fahadisoana. Mahita dia vola eo ambadika. Rehefa nanao fahadisoany Petera dia hozy Jesosy anivoaka ianao ry Satana. Hitanareo Jesosy zany ao anatin'ny ady misy ataky tonga dia matsilo be misy io dia volony eo ambadika io dia lasa tsy afaka miafo ny Satana fa delivre eo azy ilay olona. Mianao venareo libereny Jesosy Petera amin'ny fotoana
rehetra. Ianao zany lasa fantsona mpanafaka ny hafa. Satria tsika tsy mitolona amin'ny nofa mandrako nefa mifanapahana eny amin'izao fiainan'izao dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Mifanaratsy eny amin'ny rivotra ny divantsika fa tsy olona. Noho izany zany azo resena tsara ny fanaratsy rehetra dia votsitra foany petera fa tsy hoe petera indray a lasa hoe fa manino ianao petera manao an'izany vao teo nahazo hoe fanan'Andriamanitra ny ao anatinao vetivety eo dia lasa devoly tampoka. Devoly mihitsy ny tiany Jesosy tenenina fa tsy petera tao anatin'ilay izy. Satria ao ambadiky ny akta ratsy rehetra ataon'ny olona dia misy devoly mampiasa anazy. Tsy ho libra mihitsy izy raha ohatra ka ilay olona ny tonga dia atakenao. Ianao ve tsy misainy? Tsy azonao veriko mihitsy ve hoe tsy mety zany? Sady miaraka mifaky izy tina fanambaniana, tsisy délivrance ao anatin'izany. Tena misotra amin'olo hoe horerakeo ianao fa tsisy délivrance ao anatin'izany. Délivrance tonga dia honena ny fonao. Hoay izy io Andriamanitra. Raha zao ny mbola mitoy. Androany Jesosy tena mivavaka. Libereo io olona io. Satana miala ianao tsy ho fen'ny olo io manomboka androany. Roay fa mpamitaka io. Sainao ne raha tao Samaria amin'ilay Loka toko fa 7:4-5 ka 7:7-8 hoe aloha sitsika afo milatsaka kely Jesosy fa tsy mety mandray ianao reo a. Mba ahitany hoe tena rava amin'izay ty tanàny ty fa tsy ohatr'izay intsony. Raha nandasaka afo Jesosy tao Samaria nefa taty aoriana tao Samaria nandray fifoazana voalohany. Hitanao ianao tsy maharitra zany no mahatonga ny olona tonga dia arefitra ao. Ko maninona no vaina amina filazantsara diso ny filazantsara marina izay tiany Jesosy ho ahorona amin'izao ny faran'izao. Fa tsy sitrako ny averezan-dratsy fanaka afatesany fa ny mba hiovany sy verenany a mba ho tonga vonjy izy tsy maharety akao an'Andriamanitra. Jesosy miteny hoe avy any izy eo amin'ny Matteo toko 20:7 vao tonga tao amin'ny tempoly izy papapapa ravaravany daholo ny tao amin'ny tempoly rava fa nanina ny ravany tao amin'ny tempoly satria tao amin'ny tempoly misy raha tokony hivavahana dia nivarotana rehetrarehetra hoe misy olona mivavaka izy dia misy baingy $40 tsy haiko ina mividy le ohatr' zany avarotra amin'ny tempoly test Jesosy tonga dia dakany ohatr'izay mihitsy ny zavatra mitranga. Ny problema ny fonao toerana tokony hitoerany fitiavana fa tsy tokony hitoerany fahakalana. Dia rehefa tonga inona moa ny antsoina hoe fahakalana, inona le lolo-po karaza ohatrany hoe voageja ianao aiza misy fanangejana any am-ponja ka ny ao anatinao tempolo ny fanamasina fa tsy fonja amin'ny fahakalana. Marina sa tsy marina? Be dia be zany ny olona mandehandeha mieritreritra hoe miaina fa fonja mandehandeha. Dia izy tsy fantatra hoe fa tempolo ny fanamasina ao anatinareo, tsy tompony teninareo nareo. Andriamanitra ny ao anatinareo ny dikan'izay rehefa Andriamanitra ny ao atsaro ny fahakalana. Paoly zao raha tsy fanata aloha fa rehefa tonga Stefana nanafaka azy dia tonga olona faran'izay tsara izy. Ka nao mila mitandrina tsara satria ao anatin'ny ozona taonao io satria nao mora manozona loatra. Ny anaran'i Jesosy tsy ambinina tsony zany sifilenao zany ho kentan'iny ianao. Rehefa misy fotoam-pivavahana zany ao ka mitabataba ny olona dia mangina ianao. Raha ohatra misy zavatra dia mangina ianao zany mbola gizitana fa evanjelika fotsiny. Dia zavatra kely tsy mba misy hoe zavatra kely tsisy dika ny ereran'ilay olona ohatran'iny. Ohatran'ny hoe mety hoe hitanao rehefa tsy ampy fiambenanao ka tsy manana fana ereranao ilay olona ohatran'iny azo atao mamela heloka an'ilay olona miteny am-pitiavana. Fa vokatr'ilay fotsy mananina lasa voaozona ilay olona fa ino zany zavatra mitranga ao zany? Kristianina miara-mandroso ndry zareo ao. Mila olona tsara fo ianao. Tsy mahafatany ireto ny tsara fanahy ary matota be misy ny tsara-panahy sa tsy zany? Maraka toko 2:5-20 ka 5:20 ny anankiray isan'ny tena nampy anao dia apetrao mba hahafahanao tena hoe amela ny hafa sy amina ny fony Jesosy lanjany mandrakizay no ty tany lalovany ty. Tadio fa tsy manana fanantenana ho ampakarany zany ny olona tsy mamela heloka satria izay madio am-po ihany nahita an'Andriamanitra. Tsika indraindray mieritreritra hoe mpamonin'olona mpijangajanga reny mo rehefa hitanao zany ka tena mba hitanao irika hoe ry mpijangajanga ry mpamonin'olona irairainao mihitsy hoe reny tsy ho any an-danitsy reny.
nefa ianao anatin'ny fonao tsy mamela elo ka tsy hitanao akory hoe misy olona tsy tianao bika tsy halanao tarenitsy ao anatinao ao fasambao ianao mandehandeha io nefa tsy fantatra hoe raha ho avy Jesosy ho aiza koa ianao mety surpris be ianao zany eka tsy nitsangatsanga zany ka ho sisy Andriamanitra misy zavatra hitako tao lolombo io tsy famela keliko io mandrava communion be mihitsy mifahakalana ary mitsotra aminareo fa tena rava ny communion mila mamela foantsika mila madio fo foantsika raha toa ka mbola misy manao réaction ratsy ka tsy tena tanteraka ao anatin'ny fony no hoe tonga dia mba mitsahatra kely dia malahelo ianao zany rehefa mahita zavatra tsy mety tokony hoe alahelo mifanan'le olona ianao zay ny réaction n'olona vovody fa tsy hoe mitanisa amin'ny fahadisoan'le olona dia vikitra be mihitsy nareo hoe tsy mahita ny olona maty ny teny zany dia tsy mahare nininona ntsony na esona ny olona maty apetao le faty dia tenena so ianao vao hitako alohan'ny afatesanao mamaly ianao izy mifamaly amin'ny patiny atao olona dala satria sady tsy amaly ianao na tsongonona tao iny na felanao ary dia mety satria tsy mahare marary tsony fa zao ny olona maty amin'ny tena koa dia ohatry zany tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nandalo testy izy hitanareo le olona nandefina azy iny nitesty azy hoe zay mihitsy voalaza amin'ny baiboly bokyny marika angamba izy zay bokyny marika le hoe ary nandalo le maramila nitesty za hoe efa maty ve Jesosy sa mbola tsy maty dia nitsondron'le foniny amizay iny zany marika any hoe maty sa tsy maty jerena tsara hoe maty izy sa tsy maty rehefa rano mibetsaka mivoaka dia maty izy fa raha mbola raha mbola tsy tena maty tsara izy ka zao tadidio ny olona rehetra ho any an-danitra sy olona tena eo amin'i Jesosy dia olona maty eo amin'ny nofo tsy miaina amin'ny ara-nofo fa miaina amin'ny ara-panahy noho izany re olona be dia be irano devoly manodidina anao hiteste hoe maty tsara venao sa mbola safotra mandrakandroany evangelika halleloja iraka reny mizaha toetranao efa maty tsara fa voaombo tsara ve misy ny tsy maty fa fianao avinavina be fialonana pakahala maro ny ohatry ny toy ny maty fa kay safotra fotsiny fa rehefa miseho le fizantoetra indray fa mivoaka le hoe velona izy halleloja morany eny nitory an'izany fa ny manaiky ho faty tena sarotra satria tsisy fanomboana mahafinaritra zany hoe omboanao ianao dia miteny omboe omboe hay le fiditsy le fatsika ary mifanomboana antsika sans anestesia ay eny ihany le izy fa tsy manana anjaiky tsy manana safidiny tsy hamela ianao mety ay mamelanao ako ay mamelanao ako mahazo mitomany mahazo misento mahazo tena hoe midona amin'ny latabatra mihitsiny halleloja rehefa tena testaka zatra mamono vady vidiana sac de sable any manala folo fa tsy niandry ny vadinao mivoto be ohatran'io satria vitany ady nareo rehefa aveo fanoroka amin'izay ianao ihany ny ohatran'iny tsy namposika ny malala teneny masina akaikinao mamela ianao eloko avereny mamela ianao eloko hoe farany manana ny fon'Andriamanitra eo ina le hoe manana ny fon'Andriamanitra voalohany Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra iza hoe ny araka ny fon'Andriamanitra be dia be ny olona nanao fahadisoana Davida koa nanao fahadisoana nangalatra ny vadiny Oria izy rehefa mivonoana Oria dia aveo izy mibebaka niova fotsy izy tsony Batseba 2 tsy nanao an'izay tsony izy tena olona mibebaka ny olona mahatsapa ny fahadisoany ka mibebaka tsy miverina amin'izay tsony dia tsy isain'Andriamanitra eloka dia eritrereto hoe tsy tonga dia nalainy ny vadiny Nabala Abigaela ny anarany raha tsy maty aloha Nabala nisy taona ny alina ny David Saoly satria olona tena hoe nahiry vaika be Davida tamin'izany ozy ny olona Davida nafatelin'alina Saoly nafatelina tesitra nraisy ny Saoly le lefona fio izy olona sady manampy anao zany afaka ny devoly raha vao mijanona le lokanga raisiny amin'izay le lefona tifiriny amin'izay Davida
ny eskiva fotsiny ataony Davida fa tsy niraisy ny lelefona dia hoe toroko indray zao navelany andalo fotsiny lelefona. Ny olona tsara fo tsy mampidikizo any anatin'ny fony ihany avelany andalo daholo zay zavatra rehetrarehetra fa tsisy idirany. Mianao tsara ve nareo? Isy fotoana amin'izay Saoly andeha hitsoaka tany anaty ady, Davida ao anatin'ilay groty tsy hitany. Avy any izy mipetraka, Davida nisoko moramora dia nirovitiny ny akanjony fa tsy nivonony. Sanatria amiko izy izy ny amono na nendriny voasitry Jehova. Raha amin'izao fampianaran'izao zao zany, Andriamanitra hitondra ny fahavalinao eo anoloanao mba ho katsahanao ny lohany. Dia raha tonga zany Saoly avy any tafiditra anatin'ilay groty, tokony vonony Davida soma tsara satria ity le profesia fa ny fahavalinao dia ampelantananao fa tsy nanao Davida. Niraisiny fotsiny dia hozy izy rehefa avy eo. Raha nivonoky ianao izy dia ty ndana jereo izy vérifieo lambanao fa ty le kapotinao tsy ngeny kapotinao ty tanako ty. Fa raha nivonoky ianao tao dia vitako fa tsy namono anao aho. Dia nisy fotoana koa natory daholo maramilan'ny Saoly dia nidina daholo maramilan'ny Davida. Nirofindreo fotsiny fitaovam-piadiana satria mivaikiny avy amin'ny Davida zay, tonga dia tsisy fitaovam-piadiana daholo miaramilan'ny Saoly rehetrarehetra. Dia hozy izy Saoly ianao manentsika ohatry ny alika hozy izy fa fitaovany miaramilanao ty amiko daholo raha namono anao koa dia vitako. Nyaiky Davida, nyaiky Saoly tena mahery Davida. Dia eritrerety hoe olona mifofoniainao mbola lazainao hoe voaositry Jehova ary sanatria amiko ny anendry azy. Enjana fahadiovam-botenena maha olona araka ny fon'Andriamanitra anao hoe tsy hoe mahery vaika be ny profesia anao na olona ampiasain'Andriamanitra goavana be anao fa tsikitsikio izy madio apo ianao hoe averiny fandrony madio apo ianao. Amen. Dia nanao zavatra nitranga fa isaka ny napiditra ny fanahy io tao amin'ny Davida, nampianatra anazy alohan'ny amaranako an'ilay izy. Abigael, vadiny Nabala. Le Nabala io ratsy fanahy. Nozonony teo Davida nefa olona tsy naninona anazy akory. Dia hozy izy Davida, dia hozy izy Davida andeha vonoko amin'izay vitako saikisaiky vonony Davida sy maramilany Nabala. Fa hozy izy Abigael, aza mikasika azy. Fa maninona nataony ohatry ny hoe alika azy ianao. Dia manendry tena madio vavo. Nampianatra mba famelan-keloka ny Davida Abigael. Dia tsy nataony Davida le izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Inona ny zavatra nitranga? Vonon'Andriamanitra tratry ny AVC Nabala dia lasany Davida Abigael. Roa mivady ireo zany olona tsy mitovy. Ny anankiray tsara fanahy nanambady olona ratsy fanahy. Mety efimbetsaka Abigael mety nandresy lahatra ny Nabala fa tsy miditra mihitsy le teny. Fa Davida vao nitoriana sy nampatsahiviny Abigael andrem-pandeha, tonga dia nitodika ny sainy miverina tamin'Andriamanitra. Nanapa-kevitra nitovy amin'ilay izy. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy mendrika ho an'ity olona ty ramatoa ty, fa aleo vitainany amin'ity olona ratsy fanahy ty mba fanty hatsaram-panahy ty hanampy ny mpanjaka fa ilaina amin'ny fanjakana le fahendrenana ananany. Mafantatrao? Rehefa madio apo ianao dia afaka mampiasain'Andriamanitra. Ka zany ihany. Io fahadiovam-po io tataon'i Davida. I Absaloma jereo ny tantaran'i Absaloma sy Davida. Ny ererany Absaloma tady hanonga mpanjakana, nanao izay fomba tsy nety rehetra, nandratra. Nefa tamin'ny fotoana hafatesany tsy tanan'i Davida akory, fa kiritrala azo sarotra tamin'ny volony. Dia zay nefarany tantaram-piainany. Zany hoe lasa notronon'Andriamanitra Davida, nitolotsainy Ahitofela, le conseiller Davida mahay be iny, lasa ohatry ny adala fotsiny tsisy mila anazy ny conseil nitolotsainy. Maty mbola nitomany indray Davida. Ny antony fahadiovam-po sy famelan-keloka. Ny fony Jesosy, ny fiainan'i Jesosy, ary ny alalàna fampianatra Jesosy tsika. Mahay mamely ianao, mahay mity ianao, mahay tena hoe mantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, mandio fietreretana ianao, tsy voafatotra eo amin'ny nofo ianao, tian'Andriamanitra ianao. Nareo lehilahy, tiava ny vadinareo. Tiava ny vadinareo. Nareo vehivavy, mba manekeny vadinareo. Atovy mendrika sy mérité ianao le fitiavana, fa tsy Nabala sy Abigael nareo ohatranao. Indray miteny fitiavana, Nabala tena tsy miova mihitsy. Noho izany, niafatra ho am-mpivady androany, joroa tsara, ao amin'ny sitraposy programan'Andriamanitra ianao, mba tsy ho very satria tianao Jesosy.
tiafa mafeo an'Andriamanitra. Andrayntsika vaovao vetivety a, tsy anao fanatitra vetivety aza misy miala fa anao prière spéciale aorianan'izay. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika. Teboka maromaro tamin'ny chapitre vaovao izay. Zavatra roa ihany no patsahiviko dia ozy aho hoe fadiova-po sy famelan-keloka. Dia taranja mafy be ireo. Fa miala eto izao zasenao dia hiatrika examen. Alleluia. Dia rehefa misy examen dia misy afaka, misy tsy afaka dia miredouble classe, fa afaka daholo. Amen. Dia Andriamanitra, programantsika ara-pitso maraina tsika miverina hito amin'ity toerana ity amin'ny fito ny fotoanantsika ao anatin'ny fotoanan'ny communion ara-pitso maraina. Dia ny amin'ny herinandro manaraka tahaka ny mahazatra antsika ny fotoanan'ny sekoly latsinainy talata ny alarobia dia anasanantsika etsy amin'ny supérieur ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny fito maraina latsinainy sekoly famahana olana, talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahipana sy ny fanambiana toetra dia anasanantsika ireo fotoan'ireo. Ny zoma dia miverina eto amin'ity toerana ity tsika dia miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny programantsika tahaka an'izao amin'ny 4 ora tolakandro. Fa ny sabotsy kosa, sabotsy herin'ny rapitso resako dia tsy disponible ity toerana ity fa ampitaina amintsika eo ihany hoe aiza ny toerana tokony isy atsika zany amin'ny herin'ny sabotsy. Sabotsy 16 décembre io resako. Dia ny sabotsy 16 décembre zany tsy etotsika fa mbola ampitaina amintsika eo zany hoe aiza no fotoanantsika amin'io sabotsy 16 décembre io. Any amin'ny bypass ny fotoanantsika amin'ny sabotsy 16 décembre manomboka amin'ny 8 super ok fa ampitaina amintsika eo zany na super u na bypass ny fotoanantsika amin'ny 16 décembre. Dia ny akoatran'izay krismasy mahagaga. Alleluia. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Tsy mbola tsy ao le izy. Ny programantsika amin'ny krismasy mahagaga dia tsy tahaka ny mahazatra antsika isa-taona fa somary miova kely satria ohatran'ny elaely tsika tsy nanao fety, ohatran'ny tsy ampy antsika izany mihitsy le fotoanana krismasy eto amin'ity toerana ity sa tsy zany? Ohatran'ny tsy ampy mihitsy le fotoana fa tia indray mandeha ity tonga dia tontolo ny andro. Alleluia. Io izy io. Krismasy mahagaga antsika dia ho tanterahana amin'ny 23 décembre eny amin'ny espace oasis Ambo manambola manomboka amin'ny 7 ora maraina ka mandra-parivan'ny andro. Alleluia. Tehaka mafy tsika, izany kosa ve tsy mahafaly antsika? Ozy hoe elaela tsy nanao fety dia anao fety tsara mihitsy tsika ao anatin'io tontolo andro io dia miaraka hifalytsika hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany. Dia tahaka izao ny programa ao anatin'io ny fandraisana anjara satria misy misakafo tsara mihitsy io amin'ile taranja. 60 000 ariary ny vidin'ny billet raha olo-dehibe dia raha ankizy 30 000 ariary. Ny réservation dia manantona ny pasteur vololona ianao raha anao réservation dia voafetra toerana. 50 fa tsy 60. Zava-toko fa 60 ny soratra hitako. 60 50 fa tsy 30. 50 000 ariary zany ny ankizy 60 000 ariary ny olo-dehibe dia efa misokatra réservation any amin'ny pasteur vololona no manatona ianao raha anao réservation ho amin'ny izay fotoana izay. Akoatran'izay pasteur Njiva sy ny ekipany Nicolta dia maneho fisaorana manokana ho antsika rehetra ny fanohana tamin'ny fahatanterahany fotoana tamin'ny sabotsy izay ny tanterahany zareo misaotra ny amin'ny fiombona-po ny amin'ny fanohanana mibavaka antsika rehetra tao anatin'izany fotoana izany ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Manasanao hitsangana injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitrantsika. Makasitraka raha hitsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay ny joro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao.
satria ianao ny teny hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra, ianao no omem-boninahitra satria sombony avy tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay, izany no entinay kosa miverina manome voninahitra anao androany. Ianao tsy mitady zavatra be deaibe aminay Jesosy, fa ny fahatserovatena anay kosa no andrasanao anatin'izany. Raisy fa vokatry ny fonay a, tsaroviny tsirairay avy izay nitondra ny ampahafolo-karena, ny fanatitra ny sakrifisy tamin'ity androandroany ity, mba hahita ny fankasitrahanao izy. Ary mihoatra noho izany Andriamanitra, ny fanoloran-tenanay iaina tokoa amin'ny sitraponao. Olona madio fo, olona tena mpamela heloko, olona manana ny toetranao sy ny fonao Andriamanitra, ho voninahitra ny naranao. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao a, hoanao voninahitra mandrakizay amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Mitehaka mafy tsika indray mpanompon'Andriamanitra. Loia, ny fotoana tsika rapitso mbola eto rapitso maraina, fotoana mifandraisana, fotoana spesialy. Elako tsy be dia be ho an'ny mpitsoro vavolombelona rehetra, fa rapitso ny fotoana malalaka ho amin'ny fitsoana vavolombelona. Fa androany tena tsy arotro mihitsiny ny tsy zara mikasika an'iny toe-pony Jesosy iny, izay sekre ampahomby antsika eo amin'ny fiainana ao anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Ataovy amen moa. Zareo masony akaikinao dia tena hoe ianao moa mahay mamelo, ianao tsy le olona sarotiny be reny hoe, fa olona tonga dia mitsotra ianao hoe mahay mihay keloka ianao mahay mamela heloka ianao ary tia fihavanana ianao. Zay ianao zay hoe. Amen. Halleluja. Miteny amiko Andriamanitra, miteny amiko Andriamanitra zao. Misy olona valo eto tena aretina enjana amin'ny mahazo anao. Fa famela-keloka ny anasitrana an'Andriamanitra anao. Famela-keloka, madio am-po fotsiny. Zay fotsiny no dia sitrany ianao. Mila mianatra ianao zany manomboka androany. Tsy le mitahiry am-po reny. Aza misy raha reny fa raha hitahiry am-po eo dia anao ihany no vomafy. Tsy zakako mihitsy. Moka manaikitra koa farany tsy zaka anao. Zay zavatra manontany tsisy ho zaka anao daholy. Fa mba manombo, mahaiza mamela ny hafa, dia avela ho any fotsiny. Taovatra ny tanao avela any fotsiny. Dia taovatra ny tanana mandroso foana. Mandroso foana miaraka amin'ny Jesosy. Afafany amin'ny lanitra ny tananao misoran'Andriamanitra. Sotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa ireo olona valo ireo eto, satria nomenao mihitsy hoe valo ny isany. Ny isa valo dia fanombohana vaovao koa. Satria rehefa tapitra ny andro fafito dia miditra amin'ny andro manaraka indray. Recréation indray ny manaraka. Tapitra tamin'ny andro fahavalo, tamin'ny fafito ny famorona voalohany, nanomboka tamin'ny andro fahavalo ny fahatongavan'i Jesosy. Ary izay fatanteran'izay, natonga Noa valo mianaka, nanomboka indray valo mianaka Noa tao anaty sambo fiara, rehefa ringana ny tany. Fanombohana n'isa valo. Androany Jesosy mivavaka ako. Aoka isy fanombohana vaovao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fanombohana mbola tsy nisy ohatr'izany hatrany am-boalohany. Ireo tantara ratsy rehetra ny tamin'ny tsy famelana, tamin'ny lolo-po, tamin'ny alahelo, ireo tokony diovina tamin'ny rano saribity, antsoiny rahan'i Jesosy hanadio anao. Antsoiny rahan'i Jesosy hanadio anao zao. Angataony rahan'i Jesosy. Niza mavesatra ny anatinao fa tsy navelanao mihitsy hatramin'izay. Androany menara mamela. Tonono eo am-bavanao dia avelao ilay olona. Na izy izay olona izay, na izy izay olona izay. Satria izay sakana mahatonga ny fiainanao tsy tena iainao anaty fiadanana. Raha mbola misy na teboka kely azy, mampisaraka anao amin'Andriamanitra amin'ny tsy famelan-keloka. Izay madio am-po ihany no hitan'Andriamanitra. Rehetra izay Andriamanitra tonga eto androany. Diovy ny fonay. Diovinay ny fonay amin'ny rano sy latsaka tao Kalvari. Manapa-kevitry ny ity izay manomboka androany. Manapa-kevitry ny amely izay manomboka androany. Dia oka ny fanahinao hiasa mahery androany. Hikarakarana ao anatin'ny fo maratra rehetra. Sitrano izany Andriamanitra. Soloy fiadanana, soloy fitsarana. Oka ny fahafahanao hiditra tsehatra. Anova zavatra eto amin'ity toerana ity androany. Misa mahery Andriamanitra. Midira tsehatra amin'ny fiainan'ny tsiray avy izay tonga eto. Oka ny fahasitranana feno avy aminao. Aritratra ny rehetra. Ny aretina rehetra androany sy ny rofo rehetra. Oka hisorona tsy amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Nandray izay misy fotoana miezaka amin'ny ezakay fotsiny satria mbola misaina ihany ny itondranay azy. Fa rehefa petraka eo amin'ny ara-panahy zany Andriamanitra dia mora ho anao ny manantanteraka fanampiana ho anay. Isitrana izany fahatsarana zany. Mandehana ianao androany maraina, androany hariva. Verena rapitso miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona. Fa manomboka amin'ity androandroany ity dia ho hitanao fa anao zavatra goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra.
averiko ho hitanao fa nao zavatra goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mandehana fa ny zavatra rehetra mikatso hatramin'izay ho sokafan'Andriamanitra indray. Ireo zavatra tsy nandeha amin'ny laoniny hatramin'izay ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny izany. Tadidio fa tsy hoe ny anambonanao sy anasitrananao akory ny mafy be amin'Andriamanitra, fa misy toetra tian'Andriamanitra esorina ao anatinao dia ohatry ny hoe maharitra ilay izy fa Andriamanitra tsy taraiky izany. Fantatro fa zao ny fotoana mahamety ikasihan'Andriamanitra ny ambaratonga ampiainanao Ray Manontolo. Ny fanahinao, ny ainao, ny tenanao, ny fiainanao andavanandro izay mombanao Ray Manontolo, raiso izany amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita lalana misokatra avy amin'Andriamanitra, mahita vavolombelona tsy takatry ny saina ho Jesosy mifampivavahana dia mifamela-heloka dia ho sitranareo. Sorsana fanasitrana mifamela-keloka. Antoka hitan'Andriamanitra mifamela-keloka. Antoka ao amin'ny fahafahana mandrehan'Andriamanitra mifamela-keloka. Antoka manokatra masonao ahita ny fahatsara'Andriamanitra mifamela-keloka. Koa satria vonony ianao ny aina ao anatin'izany ilay nanapa-kevitry ny ity sy amela ny hafa mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy sakana anankiray avy amin'ny devoly ka tonga anao ho voasakana tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tononoko ny fanahy famindrapon'Andriamanitra sy famela-keloka amin'ny fiainanao androany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Azadino fa ny fotoanantsika rapitso eto. Fotoanantsika amin'ny heriny mbola i-contacter ny super U tsika na any bypass fa alefa miroy hvkl-mission events ihany le dia mba mifampilasitsika mianakavy hoe atsy ny fotoam-pivoriana. Fa ny rapitso eto ihany. I fotoana rapitso tena fotoana spesial ihany koa anehoana le hoe niendriky ny fanahy n'Andriamanitra miasa ao anaty fiomborana. Mahafinaritra be mihitsy izy dia samy ho tahin'Andriamanitra tsika amin'ny firaisana tabatra. Rapitso ihany koa fijoana vavolombelontsika fa ilako tsiny fa ny amin'ny fotoana dia tsy maintsy hoe rapitso zay vao afaka manao an'izany fa tsy voavaly androany ny tahitanareo. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko, zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao. Amen.